ravana misaotra antsika rehetrarehetrarehetra tonga andiny tena zay ny zava-dehibe zay any misaotra anareo manokana amin'izao andro tena sarotra ireo satria manana adidy be dehibe tsika lavo arenina ny very tadiavina verindalana abobebahana mafy amintsika ny miaino an'izany sy manatanteraka an'izany ka dia misaotra anareo manokana aho manaraka an'izany tenin'Andriamanitra izany araka ny tenin'ny soratra masina moa hoe ianaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara ka le rehetrarehetra io zany mandalo daholo fa misy tsara asian'Andriamanitra jerena manokana sotra anareo manokana mihitsy manaraka an'izao fampianarana zao satria samihafa ny anazy ireo lahy kanefa dia mangataka an'Andriamanitra isika ahafantatra azy rehetra misaotra ny tompontsika tompo omba amina ny olona ka ny ora lohatana nomamomba ny melina amony mana marina mirao amina azay mitalao kamakuke Kristus avanzua ni manetaetana kamakuke Kristus avanzua ni manetaetana avasika voninahitra ny manao Andriamanitra masina indrindra lay ambony le tompony le sy ny fahefana rehetra any an-tanitra zay tian-tany miantso aminao zahay satria nataonay ampanjavatra ny fahafantarana ny herinao sy ny fahefanao aminay olombelona betsaka koa ny fotoana laninay amin'ny zavatra marobe na fianarana na miasa na mikoantrano fanaima adiny tanteraka na miadidy anay tsiraray avy ianao mba hijery hitady ireo very mafy aminay lay zany Jesosy mafy aminay zany maditra daholo ny very lavina reny areny fa betsaka koa Jesosy mafy be mpampisabisa ny karamany karazany mafy be aminay daholo zany fa mitoerana teona aminao mihitsy zay matoa mianatretra ka mitenena amin'retoviny rehetra aloha ahitany amin'ny maro ianarana Jesosy akatamizany ray maizany an-danitra Amen.
mahita anao tsara ve nareo nareo tamin'ny sisineto ve mahita io raha mba mivady sikely makaty nareo manao any atsy zao no tena mahita ara mahita nareo tsy maninona mahita eto ka dia eto dia mevazoroa tombony teny zay tsy mahita atony stary mahita tenareo misy alefa fa tsy mahita nareo kia betety ay mahita ay misy nelekao aiza afitra akisakakely zao akisakakely ka tsy mahita mihitsy reto tsy mahita mihitsy reto zao efa fantatry efa tsy maneniny ayatsy deroakaizy idinitsareo zay zao dia mefanazao famitenenana sy ina mo mama eto zao misoton'andriamanitra lehibe amin'ny fiainantsika manao ladolonareo aloha ny mahasamihafa netiko teny moa tsy averina ihany raha hoe tsy ambony ety sy miresaka dia kabary tsy vaniny izy rehefa eny fa raha matosany zay midina tia dia fampiresaka mihitsika dia ny mahasamihafa ihany kio averina ihany a raha fiseonana tahaka an'izao dia hoe fanantony mihitsika ifonana aloha fa sy marina mesazy maromaro hoe tsy afaka nanontany zay pasteur satria somary fofoly e fotoana dia tsy maintsy ny azakazakatsika tamin'iny fa ny amin'ity androany ity zany raha tahiny engany mba hisy ny fotoana dia afaka manontany ianareo satria mitambatra eto zany misy vidéo atao hoe vitsivitsy maromaro no entinay amin'ny rahalahy ny pasteur Alain iraka Alain Samuelson dia mahakasika ny drogue mihitsy no entiny eto dia ny entina anankiray eo indray koa dia mahakasika ny sigara sy ny hoe inona ihany koa ny hevitry ny hoe sigara sy ny paraky ary ny drogue noho izany zany ny antony tena tongavantsika eto zany akoatry ny Fampianarana Baiboly dia le fiainana mihitsy ny tena tsy ampy mantsy amin'ny atao hoe fiainam-pifoazana dia mianatra ihany tsika dia mivavaka rehefa alahady fa ndraindray ohatrany hoe tsisy fiatraikany eny fiarahamonina mihitsy le zavatra atao ndraindray dia lasa be dia be no mandefa n'ilay resa entsika tamin'ny radio ny hoe ny hatramin'ny idiran'ny fivavahana kristianina dia vao mahay mahantra Madagasikara dia ny antony mahatonga an'izay dia satria maro tokoa ny olona amin'ny soratena kristianina nefa tsy miaina arak'ilay voasoratra ao anatin'ny baiboly dia tsika moa mahay ao amin'ny radio rehefa misy miteny an'izany hoe hatramin'ny idiran'ny fivavahana kristianina ao nampahatra Madagasikara dia ahoana ny valiny langany devoly zany fa rehefa miditra ny fivavahana kristianina ka tena mijorontsika samy miara-miasa amin'ny fandray-tanana dia hitantsika fa Andriamanitra mihitsy ny fanteny fa raha zany miasa ozy izy tsisy mahasaka an'izany ka fotoana hidinan'i Jehova mihitsy zao araky ny fahitana hita dia ny hoe Jesosy Kristy akory tsy hoe vao avy miala ny an-danitra fa efa andalana izy io dia zay mihitsy ny mahatonga an'le hoe tena poritra ny fifoazana mitady ny hevitra hoe ahoana ary ny atao anatonana ny olona mihitsy hanambarana aminazy ny tena fahamarinany tenin'Andriamanitra ka angamba tsy alolalana ny ray aman-dreny pasteur Alain satria izy no zokilna dia ameko azy avy hatrany ny fitenenana sy ny anjarany satria fofino fotoanantsika dia tsy valapatra fa zao maretatra amin'ny farany fa zay mahatratra amin'ny farany no vonjeny sotra tompoko ndao ary pasteur. Sotra pasteur name fitenenana dia mamerina miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Efa ela tokoa raha ny fotoana nanomboana teto angara tsy diso tamin'ny tapabolana androany no nikasana nisy ny sehatra tahaka an'izao.
Vao mifampiresaka eo izay mirahalahatsy amin'ny trano fisainana. Pasteur moa any amin'ny tanàna Iva, ambany tanàna zay ny filazany fa nakamaroan'ny mpahalala azy. Karazan'olona be dia be mifanerasera aminao eny. Ary hitanao anatin'ny fiangonana, reny olona reny. Tena tsy mora no mitaiza, ary marina ny tenin'ny ray aman-dreny lehibe teo. Be dia be ny potika simba, ary tsy afaka miala amin'izany ny zanaky ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra anareo tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana reniny, nanana an'izao fanapahan-kevitra izao hoe andao tazaina ara-tsoratra masina, tazaina arak'izay fomba mahasoa rehetrarehetra ny zanaky ny fiangonana. Ao anatin'ny vanim-potoanany karemitsika izao, ary mifanindran-dalana amin'ny vanim-potoanany karemy izay andalovantsika ny volana fahasivy ihany koa amin'ny calendrier-ny zareo musulman. Amin'ny calendrier-ntsika ny volana fahasivy dia ny volana septambra, fa amin'ny calendrier-ny zareo musulman dia ny volana ramadandy. Ny atao hoe ramadan dia volana anankiray ao anatin'ny volana 12 amin'ny calendrier-ny zareo musulman. Fa ao anatin'io volana io mifady izay heverina mety hoe faharatsiana rehetra, manomboka amin'ny zavatra ilain'ny nofo voalohany indrindra dia ny hanina zany ry zareo musulman. Dia nisy fandiniana sy fanadihadiana ry havana, entina mihitsy anokafana ny saitsika. Amin'ny vanim-potoana anaovan'ny zareo musulman fifadiana amin'ny volana ramadany dia ohatrany miravoravo tanana ny ankamaroany ny kristianina. Ohatrany hoe mahery ve zany ilay Andriamanitra, tena mihaino ny fivavahany mihitsy ve zany ilay tompony, fa miravoravo tanantsika. Ary amin'ny endrika asa soa sy ny asa rehetrarehetra tokony ataontsika kristianina aza, tena mahavita be lavitra izy noho ny vitantsika. Laza teto asa tamin'iny fanombohana iny vare fa hianatra soratra masina, hianatra baiboly tsika, tia ny fototry ny finoantsika. Raha mivoaka ny didim-pitsarana amin'ny lalam-pitsarany zareo musulman ny atao sharia, ka voaheliko faty ny musulman anankiray, fa raha mahavita mahay tsy anjery ny Coran hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, afaka madiodio. Mbola tsy nahita nanandre tompoko hoe kristianina ka nahay tsy anjery ny baiboly manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Tsy mbola nahita, mba hampafantaro raha nafantatry nareo hoe nahita izay pasteur. So ihany fa miasa Jesosy fa efa betsaka ny musulman babon'i Jesosy. Sarotra dia tena sarotra. Islam izay tanteraka tompoko, iny faritra misy anay iny ny tanàna ambany. Gaga ianao, ny fampianarako ve Jesosy ny tsy mahomby. Sasanatrianao efa tsy mijery ny fiangonana intsony, lasa misaron-doha daholo ny zanaky ny fiangonanao ny tazainao tao, fa tonga izy makany trano. Inona ny tsy ampy aminareo ato hoe fa maninona ny ankizy ny tsy mianatra, alohanay ny ekolansy, alohanay ny sakafo atoandro, ny akanjo mila manao akanjo tsara, fa zao vehivavy hatramin'ny zazavavy kely tsy maintsy mivoala misaron-doha manaraka ny fomba anay. Rehefa tonga ny zoma, io ny atao hoe andro fivavahana amin'ny zareo musulman, dia tsy maintsy mivavaka any amin'ny moské. Fa iny faritry ny tanàna ambany iny ahitatsika fadiranovana be dia be, lasa ny musulman ny antsika, lasa ny Jesosy. Misaotra anareo namelatra ny Josehatra izao, ahafahana miverina mihitsy hoe mahery ny ao amintsika ry fiangonana noho ny amin'izay ny any amin'ny hafa. Ny fampianarana atao eto tsy sanatria hoe entina anaratsiana ny ny hafa, fa ny fomba fitoriana mahomby indrindra ampahafantarony azy ny fahatsarany ianao. Sady tsara ny Andriamanitsika no mpanao ny tsara, fa mampitahy izy rehefa avy eo hoe tena hafa zany Jesosy zany. Soratra eo amin'ny banderole ngeza be eo moské eo 67 hectares eo,
Zany Jesosy zany dia tsy nomboana tamin'izy fijaliana ozy izy fa olo-kafa ny nomboana teo fa aiza koa nisy Andriamanitra manaiky ho faty zany fa milaza aminareo hoe fa raha tsy maty Jesosy ary nitsangana tamin'ny maty levona ny finoantsika tsisy nazo zavatra natrehantsika izao azy fa isorana ny tompo be dehibe eto izy manatrika antsika rehetrarehetra misaotra ny dadana namarina hoe apetrao ambavan'ireo mpampianatra ireo ny teny tsy anay tompoko ny fampianarana fa an'ny tompo nisy fandaminana moa ny hoe tsy fandalinana soratra masina ray manontolo no atao mandritra n'izao fotoana izao amin'ny fotoana rehetra fa mety misy loha hevitra mihitsy hoe ahoana ny fomba hitazana ny zanakay ohatra fa tsy mety mianatra tsony lasa lavo manao sakaiza be dehibe any lavo amin'ny resaka fidoroana sy ny fisotroana tonga hatraminy hoe fa tsy mety amiko tsony ny vehivavy miaraka amiko fa lomba zay samy lehilahy niaraka sy ny sisa sehatra ohatra n'izao mihitsy ny tokony iresahana n'izany ary rehefa tsy iresaka n'izany ny fiangonana dia tsy sehatra tsony afaka miresaka n'izany ary raha tsy manana fahasahiana koa ny fiangonana hiteny sy ilaza ny momba n'izany raha izao tontolo izao no mampianatra dia ny fomba n'izao tontolo izao mandeha araka ny nofo dia sarotra be amintsika fiangonana ny manakatra zay tian'Andriamanitra jazainy amin'ny ara-panahy anokatra soratra masina na ny baiboly vetivety sika aloha dia isy teny anankiray andehan'ny raina anankiroa anakinantsika zao asa moa na andro faharoa na ny fanomboana ny androany dia ny Timoty faharoa pejy 920 zany amin'ny baiboly tsotra any amin'ny testamenta vaovao na ny fanekena vaovao misy any taratasy ny soratan'ny Paoly ho an'ny Timoty dia pasteur ohatra telo mianaka reto pasteur jaintilitsy izy fa rehefa nandray an'i Jesosy dia nanakinan'ny Paoly fitandremana ny fiangonana fa i Paoly moa mandehandeha Paoly zany sy ny apôstôly ny tena iraka dia mandehandehana amin'ny rehetrarehetrany fa ny mpitandrina dia mitandrina ny fiangonana zay natsangan'ny iraka na natsangan'ny apôstôly ny Timoty faharoa ny toko fahatelo raha isika ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo dia toizatsika amin'ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa ny toko fahaefatra zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo zay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana zay diso ho fitazaina amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra koa ho anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy zay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakana no ananarako anao mafy mitoriny teny mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandreselahatra mamporisi mananara mafy amin'ny faharopoa sy ny fampianarana rehetra amen zay teny zay no etsika anakinana ny loha hevitra zay raha tsika mandinika androany tamin'ny tapabola ny pasteur teto fankalazana ny fahafolo taona ny sekoly fiontazatsora tsy diso dia nangataka ry zareo ny hoe pasteur aleo misoroka toy izay mitsapy fantatrao tsara zany fa asanao zany taotsika iresaka momba ny hoe tontolon'ny zava-mahadomelona ampitandremana ny zanantsika dia nanaraka teto izay be dia be ny ankizy sy ny tanora ny tonga teto ary mpianatra soratra masina rehefa lakamisy arivo tsy dia nanana olazaina be dehibe anko fa ny sary mihetsika naseho teto zany no nampianatra be dehibe nahatonga saina be dehibe nahatonga fanontaniana be dehibe ihany koa avy any amin'ny mpanatrika fa saingy tsy vita le izy fa tapaka tenantenany satria ny fotoana moa sarobidy dia tsy afaka ny valaparana dia nangataka ny hoe misy tompona andraikitra ho ny fiangonana eto amin'ny Taninanandrano raha sitrana dia amin'io fotoana zay mety hiverenako eto io afahantsika manosatra zava-dehibe ny fahafantarantsika na tsika ray aman-drenina ny zanantsika efa be dehibe tompo
tompoko ny lavo sy ny potika resaka roro zany a fona aminareo a fotrany hoe lasa mireharevy pastera fa zay ny amin'ny tanana ambany eny ny tompony ary misy tafiditra ny anatin'ny fiangonana fa isorana an' Jesosy fa mahery Jesosy afaka fa mafy rehefa tafiditra amin'io laolaony ianao vao tafala fa marina ny tenin'ny tompo eran'ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia mifanindran-dalana ihany ny zavatra hoentinay mirahalandro any efa nanomboka moa pasteur José Alain endrika zava-mahadomelona anankiray ny resaka sigara, ny paraky, ny toka mety maherihery vaika kokoa ny resaka rongony, ny héroïne, ny roro fa nahatonga saina ny rehetra teto ihany koa ny hoe tandremy fa ny television, ny Facebook, ny internet zava-mahadomelona koa reny rehefa tsy haitsika no mifehy azy fa manjary itsika ny entiny fa itsika ny tokony ifehy sy hitondra azy rehetra. Tena anjarako moa zay andraikitra napetraka tamiko dia tena fampianarana fototra momba ny baiboly mihitsy dia amin'ny fotoana izay andalovan'ny pastorety satria mianatra tsika tsy toriteny ty atao tika ka hoe kabary tsy valena ozy pasteur José Alain teo dia afaka mandray noty ianareo mitondra taratasy sy penina tsy vitan'indray mandeha na indroa na intelo fa ny fampianarana arakaraka ny verimberenany sy toizana vao maika mila mipetraka tsaraka dia zay ngany ataoko hoe taridalana zay nisorana ny pasteur José Alain moa fa ozy izy hoe izy ny zokiny fa mitovy ihany zay ny etoka izy ary mbola manana tompony satria José Alain za Alain fotsiny dia asa andray an'le tapany voalohany ve pasteur sa tonga dia ndao ary fa omeko anao pasteur ny fampidinana ny amin'ny resaka ifampiresantsika eto ny androany. eny ary tonga dia avy hatrany dia vavany avy hatrany izy ity araky ny zavatra fantatsika zany dia ny hoe niezaka dia hoe miala amin'ny fanandevozan'ny satana zay zany ny tanjona zany dia hoporofotsika tsy hoe manomboka androany fa hatramin'ny orenan'ny FPVM fa rehefa miorina ny fivavahana kristianina tsy maintsy potika ny fanjakan'ny satana tsy maintsy mandresika miaraka amin'ny Jesosy Kristy ka zao zay rehetrarehetra voafatotra tonga eto androany raha mbola fatoran'ny zigara-paraky sy toka dia ity misy torolalana omena ho anao amin'ity androany ity ho an'izay rehetrarehetra ihany koa mety ny ankolana eny tokantrano any no tratran'izay dia androany izy hianatra an'izay dia mba hazavainy rehefa tonga any tokantrano hoe zao no atao mahakasika an'izay resaka paraky sy toka izay dia tsy afaka milalao ela moa zany amin'ny fanazavantsika satria eo amin'ny adiny roa tsika no miresaka dia tonga dia avy hatrany dia vavany voalohany indrindra aloha fantatsika tsara hoe ny fahatapahan'ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny olona no natafiditra amin'ny fahotana tsy maintsy miverina kely amin'izay aloha tsika fa manjary lasa tonga dia mandingana dia rehefa nanomboka nijery an'ny satana ny olona fa tsy nijery an'Andriamanitra dia tapaka teo ny fifandraisan'isy Andriamanitra dia mora tamin'ny satana amin'izay ny manipule ny olombelona ary tamin'intsika dia nianatra ny resaka mahakasika ny hoe amin'ny fotoana hijerevantsika ny satana hiakatra kely any dia amin'izay mahita zao nareo mahita tsara zao amin'ny fotoana hijerevantsika ny satana fa tsy mijery an'Andriamanitra tsika dia manomboka eo ny fahatapahan'ny fiarahana amin'Andriamanitra ary mahatafiditra antsika ao anatina fahotana. Ny baiboly no miteny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Misy sary anankiray izay eo video anankiray izay hoe nidiran'ny devoly dia ho alefany Italie le zay le hoe nidiran'ny devoly izay dia ao anatin'le nidiran'ny devoly sady manazava aminareo amin'izay satria tonga dia sary avy hatrany itemantsika ny hoe sigara sy ny toka sy miparaky ihany ve pasteur ny Facebook ihany ve ny atao hoe zavatra anankiray manandevo dia zavatra anankiray hoe tsy afaka manao ninina ianao raha tsy misy azy lasa dépendant ianao zany miankin-doha amin'le zavatra izay ataonao. Eny tompoko azafady raha mety sao dia misy malahelo ianareo fanan-kafe sy ny sakay ary dia efa lasa manandevo raha ohatra ka atao isan'andro za manokana dia sady tsy mihinana sakay tsy mihinana kafe dia zay nga mba mampatavitavy anao ohatran'izao voninahitra ho an'i Jesosy zany fa tena hoe afaka dia natao hoe manandevo dia satria anao ao ambaniny zany hoe tsy mety ianao raha tsy mitady an'iny zavatra iny
de mahatonga antsika zany lasa hoe nandevozina zavatra anankiray satria name fitoerana ho azy. Nanina hoe tsika ny atao hoe manome fitoerana ho an'ny devoly de hoe manaiky mijery any Satana. Nanazava taminareo tetany hoe zay moa tamin'ny fotoanandro nianatra ny hypnotisme naizana izany sy ny kung fu, ny voalavo sy ny saka, rehefa hisambotra voalavo ny saka de tsy tonga de samboriny fa jeren'le saka aloha le voalavo. Amin'ny fotoana vao mijery voalavo, mijery saka ny voalavo de tonga de tsy mahetsika ntsony izy satria hypnotisé am'izay izy. Manana pouvoir zany ny saka ny hypnotisé voalavo anankiray, ka ny ataon'ny saka de zay hijerevan'le voalavo azy fotsiny. Raha vao mijery an'le saka zany le voalavo de jereny banjin'ny saka, tonga de tsy mahetsika ntsony izy. De am'izay ny saka aveo rafa aveo vao misambotra maka an'ilay voalavo. Zany hoe amin'ny fotoana hijerevana tsika zany raha vao misy fotoana mijery ny devoly Satana de lasa mi-expose ny fanahintsika ao anaty an'ny Satana, ka lasa mora ho an'ny Satana ny miditra ao anatsika. De zay na tonga ny teny tompo aza mame fitoerana ho an'ny devoly. Ty lehilahy anankiray ty zao de olona anankiray nanadio rano izy teo amina vovo satria mantsy nidirany toka sy miparakitsy ny drongony de avy amin'ny famelantsika ny Satana hiditra hiasa ao anatsika. Lehilahy anankiray izy io sady mivoaka tokony hivoaka eto am'izay fa tsy nisary tsy io le lehilahy nidirany devoly fa izy io de sady hipetraka mba tsy hanelingelina anareo. Ity lehilahy anankiray ty tantara tena nisy izy io fa horonan-tsary nisy fa tsy hoe zavatra namboarina. Ty fotsifotsy be ty ve afaka miala satria takany ino ty zafady indrindra avereny kely fotsiny eo am'le daty ty zany de tantara tena nisy tamin'ny 11 septembre 2022 iny tanareo atreo eo aloha depose kely azafady fa ohatrany tsy tazana nareo ve zao mahita nyty atao akaiky aty fa manadio inona moa piscine eo izy. Tamin'ny fotoanandro nanadio amin'ny piscine nisy devoly tonga tsy sary namboarina io fa caméra nahazo an'io, caméra de surveillance nahazo an'io. Zany hoe ny olona anankiray zany raha vao tafasaraka tamin'Andriamanitra le nazavaintsika tamin'iny de niala le voninahitra teny aminy, zay le lazaintsika hafa baraka, ndikany hoe baraka de voninahitra. De rehefa vao miala le voninahitry ny tompo de lasa exposé ao anaty an'ny Satana am'izay ny fanahintsika. Zany na tonga lasa démoniaka zany ny safidy manokana eno ny devoly. De raha vao ohatra zany ka miala le voninahitry ny tompo vokatry ny fahotana de mora ho an'ny Satana am'izay no miditra ao anatin'ny olona anankiray. Tahaka an'le mpiandry niasa tamiko tam'za démoniaka be vao mijoro fotsiny de efa fantatra hoe cycliste menamena de gaga le mpiandry ao nanalalako zany fa izy manao akanjo fotsy. Alao iny raha tsy zany matiko ianao retondray avy ny ady mivady de mba tonga eo de gaga le mpiandry ahoana nalalany zany satria tsy ampivavaka izy ary tsy manana an Jesosy fa mpiandry manao akanjo ihany izy de ny fanahany zany tsisy dikany fa tazana fotsiny hity mora hitan'ny Satana. Raha vao tsy manana an Jesosy ny olona de tahaka zao ny dirany sady nandeha anka izy tao tahaka an'iny dirany devoly le rangaha de hitanareo io zao fa mihetsika eo depose kely am'izay pasteur rahalahy tsy zafady indrindra. Rehefa ny atao hoe nidirany devoly zany de ny hoe niditra ao anatin'le olona ray le devoly de nigejainy ny fanahin'le olona de rehefa gejainy ny fanahin'le olona de izy am'izay no manetsika an'le olona am'izay tiany anaovana anazy. Ny olona tratrany drogue sy ny sigara sy miparaka zany rehefa namelany devoly asa eo amin'ny fiainany de gadrainy le fanahinao. Ity lehilahy ray ity le lehilahy teo iny de nigadrainy tsy iny ka hito lehilahy mitsingolo batity ito fa tsy za zay. Le lehilahy io rehefa niditra tao aminy le fanaratsy de nigejainy ny fatorany fanahany de rehefa mifatorany fanahany de nataony zay tiany anaovana anazy de natao mitsingolo batita mandendeha eo izy. Ny olona ray zany raha vao manome fitoerana ho an'ny Satana fotsiny ka miditra ao anatinao ny Satana anatin'ny olona ray de tsy manaiky izy fa zay tiany tsy maintsy ataonao. De zay ny resantsika tamin'ny takariva manao hoe tsy possible mihitsy raha misy mpiandra milaza eto fa mpiandra FPVM de nanao hoe za pasteur raha vao nidina tao amiko mifana masina to de tsy tompony tenako ntsony fa tonga de zay tian'le izy natao. Tsy fameza-pasoava zany ary tsy Jesosy miditra ao anatin'izany fa Satana miditra ao anatin'ny olona mahatonga ny olona ray very sainy.
Satana rehefa miditra ao anatin'ny olona de gejainy ny fanahany. Za tamin'ny gejainy satana ny fanahako de tsy afa-mihetsika. Yenika an'izy eo fa tonga de mihetsika de miolana ny tenda de mangilina inona ary zany ataoko zany. Za mahatsapa hoe tsy mety ny ataoko fa tsy afa-manoatra satria izy no efa maninona baiko aho. De tsisy valaka amin'izany ny mpifoka sigara sy mifoka rongony. Fantany ihany hoe mahafaty. Tsisy olona tsy mahita n'iny sigara misy soratra iny hoe ahoana ny soratra amin'ny fonina sigara moa? Mahafaty ny sigara misy sarina karandoha be eo. Fa rehefa tratra an'le fanaratsy izy de tsy fantany intsony hoe mahafaty fa de raisiny fotsiny iny. Possédé izy zany amin'izay fotoanandro zay itoeran'le fanaratsy. De rehefa itoerany de zioga tahaka an'ity lehilahy ty de zay tiany le devoly anaovana azy fotsiny sisa. De zay ny manipule azy. Atoritsika eny amin'ny farany amin'izay hoe ahoana ny fanalany. De toy izy amin'izay talitso de nandeha iny de iny le zany nitaitra be fa naninona ry dada. De naninona dada no tsy nahitsika intsony de io. Tanareo tsy tompony tena intsony izy. De zay mahatonga ny mavita manolana le olona. Ary rehefa idirany fanahy ao anatiny. Misy idirany amin'ny sigara sy ny toaka foana io de zay tiany le devoly ampanaovina anazy amin'izay rehefa aveo. Zany ataony devoly mandady tsy tompony tena intsony io olona io. Zay zany mahatonga ny mavita manolana ny zanany le rainy na le dadatoany satria efa satana amin'izay no manipule azy mibaiko anazy. Ohatran'ny saribakoly izy zany sisa ao anatiny. De iny le rangahy iny. De eo manao zay tiany atao, zay tiany le devoly atao. Azony atao hoe tsoraka ao anaty rano izy de maty. Fa zany mbola noho ny famindrampon'Andriamanitra zany de mba eo amoromorony eo ihany izy aloha. Zao zany atao hoe possédé zao. Itoerana fanaratsy zany le rangahy eo. De tsisy valaka amin'izao ihany na de hoe tsy verisaina ary ny olona mifoka sy miloka mba halalantsika mantsy inona ny tokony atao aminy rehefa aveo. De iny tonga le zanany nahita hoe inona ary ty mahazo an-dady ty. De lasa izy nitady hevitra hoe ahoana ny atao amin'izay de efa sady mba mahaolana enky moa zany le oronan-tsary mandeha eo. Io le rangahy io de zay tiany le devoly anaovana anazy fotsiny. De soa ihany fa nyzana moa kristianina ry zareo de mahalala ihany hoe inona zay tokony atao. De zao zany zay tiany le devoly anaovana azy fotsiny. De hitanareo iny vetivetika posé fotsiny. Za zao tamin'ny mifoka sigara raha miandry faty eny anaty alabe ka any anaty alabe le devoly miteny hoe ndana mitady sigara la, andana mitady. De tsy mety mihitsy raha tsy mahita sigara na any amin'ny 200 metatra miala eo ary. Na misy mpamosavy ary satria possédé an'le izy zany hoe misy zavatra mitoetra ao anaty de tsy manaiky. Misy tranona sigara zany ao anaty koa de misy devoly mitady an'le izy de tsy manaiky de manaingy andeha hitady an'izay zavatra anankiray zay. Zay zany anisan'ny maratsy manandevo. Maninona tsara izy ataovy miditra ao an-tsaintsika mihitsy hoe manandevo mihitsy izy rehefa tafiditra ao anatiny. Ndao toy izy eo amin'izay indrely izy taletsoa azafady indrindra. De fa andevo zany zao ty rangahy ty. Ny atao hoe andevo zany de hoe zay tiany lay mpanandevo azy anaovana anazy. De rehefa nihetsika eo izy amin'izay mihetsika eo de le zanany moa nitady hevitra hoe inona ny atao amin'ity dada tratra amin'ny fanandevozany ity. Au moins mba nalala le zanany hoe aka baiboly zay aloha mba fatany zany hoe maka baiboly de mba nametrahany. Zao zany le tena zay mino de ahoana ny toyany. Eto zao zazakely toatsika amin'ny tena mpiandry zazakely ve de eto zao zao ty zao zazakely io. Délivrance zao ataony zao fa tsy exorcisme samy hafa koa zany. Atao hoe délivrance na fanafahana de mandroaka fanaratsy. Droany le zazakely le fanaratsy tao anatin'le dadany de nanomboka io fa nanomboka mivoaka amin'izay le fanaratsy ao anatin'le dadany. Tanao zany fanekohaka teo atrehan'le zaza na le fanahy ao anatin'le asitehaka ho an'i Jesosy kosa aloha io sora Jesosy tsy ny abe anao zany na ny kelinao manaporofo ny fanahy ao anatinao. Fa rehefa manana ny Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana ny olona anankiray de afaka miala iny. De sitrana moa zany io dadany io rehefa aveo fa ranao ndray fa manjary lasa tsy ampy ny fotoana nazavana mantsy fa miazakazaka be tsika. Zany hoe amin'ny fotoana zany misy olona ndray mandeha nalefa ny dada tany de hoe ndana isany ianao hoe sany pasteur Joseph kateko mainotokanana nga misy tamin'izay. De gaga be taminazy hoe asainy insana. De zao mihitsy moa nataony rehefa niasana izy hoe za pasteur efa nentina nitapahana ozina tao amin'ny izianina sy any tonony daholo anarany. De za moa tsy azoko mihitsy raha vao misy olona tonga eo amiko miteny hoe efa tany amin'ny anina de tsy afaka tany. De za zany teny efa za zany iverinao fa superman de zany anafaka anao zany amin'ny rehetrarehetra. Reny olona reny de mpanompon'Andriamanitra daholo. Noho izany tsisy hoe mahibe sy tsy mahibe zany. Inona hoany tsy mahafaka anao amin'le toaka pasteur zany pasteur taony devoly ohatran'iny zany ny alany somary miala iny sa pasteur nge de le devoly mampirisika anay surtout zany ve tena nampirisi any devoly mihitsy vienao surtout tena za pasteur tena te hiala mihitsy fa le devoly mihitsy mampirisika somary niaka raha de niteny hoe
président ka rano ange izy aloha vetivetika de lasa président na naka rano tamin'ny very de nandrasa koatran'izao mihitsy izy iza mipetraka eo de jereko tsara ohatry hoe ahoana zany ao fisotronoan'io rano io zao de sady njere fasterako misotro rano kive de tsy ahoana va sao fisotronoan'le rano e de za zao manontany anareo ahoana ny ataony re fisotroan'le rano izy ataovy mafy any ahoana ny ataony raisy ny vera de toy izy de akariny any ambavany a de maninona na hita de volona mpiakatra vera venao teo a be iny vera ay pastere fananidina ny vera iny fananidina sokatra ho azy mivavaka iny afantelo ho azy problème tsika zany a tsika manilika foana hoe ny devoly manao anazy zany rehefa ho adininy zasy anao tsy ny devoly teneny jesosy zany akanina fazako fa devoly nafilisika nanina fazako tany de itemba jesosy mampalahelo ianao raha lafa mandrosoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsisy an'izany any fa safidy inona tsara hoe le izy raha eo any toka manana safidy ianao rahalahy na mpiakatra ianao na tsy ampiakatra zay ihany io aloha voalohany zay mahatonga ny romanina 12 miva amin'ny fanavaozana ny saina ny terrain de combat zany de ny sain'ny olona mihitsy ao amin'ny sainao mihitsy zany a mila zay mahatonga an'Andriamanitra hoe raha manaiky ianao de zany an'olotsainanao salamy 32:8 an'olotsaina fa rehefa tsy manaiky ny olona de iza man'olotsaina zao satana miditra eo am'izay ka tolotsain'ny satana no enonao ny anjaran'ny satana de mampirisika anao fotsiny anao an'le zavatra izy fa anjaranao no manao an'le mouvement rehefa avy eo ianao zany manatsotra ny tananao a de maka an'le vera de manina inko mampiakatra vava sa pastera bevoka tsy fidiny anahy mihitsy ane le bevoka de nyteneniko anareo hoe osy jesosy inona kinidirako am'izany tena mariny e lazany hoe jesosy zao ve mba manjoa fa za ty bevoka ekena tokoa aloha hoe niantso an' jesosy fa na jesosy ary teny tsisy idirako ane zany e fa matoy anao bevoka de inony zay sitraponao zao inona tsara hoe zay amin'ny fiainana raha lasirana bavy a tsika ny tompo safidy ony teniny josoa hoe safidinareo an'io zay hotomponareo anompo an'ny satana sa anompo an'Andriamanitra fa zasy ny ankohonako isafidy anompo an'i Jehova anomponareo sa tsy anompo an'i Jehova safidy koa zany fa afaka amitenareo hoe zay tsy anompo ka tsy terena zany hoe amin'ny fiainana zany a de safidinao foana io tsy afaka miala mihitsy anao hoe dada na imamy zay le nresantsika teto hoe le lehilahy rehefa nandalo Jesosy a de nitsangana izy zay le natamy tapany voalohany zay a de niala teo am'le namany ratsy izy niala mihitsy izy le namany hoe aiza ty lahy aiza mity fotoana de izy ngana ty alalan'izany mpianatry ny tompo ary nanao mihitsy ny hoe mangino zay mihitsy natao mpianatry ny tompo fa le lehilahy arakaraka ny tenenana zany ny antsoantsony hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko zao tontolo zao zany azona anao hoe aza mivavaka zany fa reo tsy avonjy anao zany reo rahalahy avelao reo namandreo mitsangana miala eo am'le faratsiny tsy maintsy mitsangana aloha za tamin'ny rongony sy ny sigara kotoloka mifokako a foka nanandrana rongony teny mety larbi tena revo miditra mitendry gitara eny ambony tamboho fa tamin'ny fotoana nytenenan'ny mpiandro hoe tianao Jesosy José afaka manalanao amin'ny fahotana marina ve zany tiana ve zany ke mifoka rongony tianao izy vonina anafaka anao izy noho izany a tia azy ve anao anaraka azy ao fa tapitra nandramako na iala tamin'ny mivavaka nandramako boda moa tamin'izany mivavaka satria taizana sinoa de rehefa mivavaka zanarary mafy hoe boda mba sitranao fa za marary satria taizana sinoa zay a de nahita documentaire zay a ndre mandeha nitondra boda le inona moa le moine de nenjera tany naty rano le boda de lasa ny rano de tonga de nitsoraka be le moine sambotra an'le boda de ozy aho hoe andray ay ve ho ny Andriamanitra ry zareo vonjeny vonjeo fa lasa ny Andriamanitra vonjeo fa lasa ny Andriamanitra zay iza koa nivavaka amin'iko ny azy ary ny Andriamanitra lasa ny rano marina nge zany de zay nge tsy nivavahako tsony tamin'ny boda zay ahoana koa ary zany Andriamanitra lasa ny rano zany hoe tsy mba hoe le Andriamanitra namonjy fa hoe vonjeo fa lasa ny rano izy le boda de mamonjy izy zany de tsy mivavaka tamin'izany a fa nanandrana mivavaka tamin'ny ala koa fa zavatra hafa mihitsy ny ao ambady fa zany ndrina nanekena hoe hafa mihitsy ny fanahin'i Jesosy Kristy rehefa manafaka tsy eken'ny saiko mihitsy ny fitenenana hoe hatramin'ny idiran'ny fivavahana kristianina no mampahantra malagasy tsy maintsy miova ny fiaina malagasy miaraka amin'ny Jesosy zany tsy maintsy miova io ianao ay misaotra ny tompo fa tazako tsisy mivady retsy reo man tsy mipampianatra anay tamin'izay tao amin'ny LTLRB na afantara tsara ny hoe mpitarika grevy io mpifoka rongony sy ny rehetrarehetra manjary lasa ohatra ny hoe be resaka be matonga mijoro milaza amin'izany aminareo raha aman-dreny tonga eto tena manafaka Jesosy raha ny olona ohatra anay izao raha tsy miendrika famonjena no nahatongavan'i Jesosy tao an-trano zany fa tiany ianao José tena tiany anjereko mihitsy le mpiandro tiany ianao
vonina ho azandra en Jesosy najaniko mifanafody efa nitantaraiko injato aminareo teny eo tonga de za resy lahatra rehefa resy lahatra koa tonga de avoaka daholo tia ny fananany satana tsy maintsy manao divorce rehefa te hiala amin'ny satana ina hoe le vaolana divorce manaiky aloha hoe za manaiky le saina mihitsy aloha zany ny resena lahatra satria ny saina mihitsy aloha no mitondra an'io de ny saina ndray mandresy lahatra amin'ny fo hoe marina zany ry fo koa tena tianao Jesosy de miteny am'izay ny saina hoe itseo ara ny vatanao hiala teo am'izay zaho tsy araka am'reto namany ratsy retsony hitsangana miala eto amin'ity kapoka fangantany ty anatona an Jesosy tompoko sy mpamonjy ny fiainako fa izy ihany sisany mahafonjy amin'ny fiainana raha teo afaka zany ianao miala am'le namany ratsy mihitsy aloha de afonao le kapoka nahazatra anao hatramin'izay inona le nahazatra roro sy ny rehetrarehetra tena mila na ianao raha teo afaka ka manao fotiny za teo afaka pastera fa kale zao ane pastery kale zao de kale foana ny ataonao raha de ny afaran'le asa atao aminao koa maninona kale le asa kale zao ane fa rehefa anatona an Jesosy tsisy kale zany tonga de mitsangana za hiala androany ho any zay rehetrarehetra vonina hiala ka eto fotsiny izy androany tsy mila délivrance be herinandro fa androany fotsiny miteny hoe za hiala za zany ray andro zany teneneko hiala iny ray andro iny de afaka kotoloka afaka rongony afaka vitsangatsakana raisy na mivadiko mandraky tiny andraona ro mandrakizay de ao izy ao so za hitanareo zao tena resaka fanapahan-kevitra amin'ny fiainana rahalahy tsy resaka resa be zany hoe mpitady izy ny tena mpitoroteny mahay ao Taninanandrano hoe mahay daholo ny mpitoroteny ka fa le saina mihitsy ny mila volavolaina hoe afaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy afaka fa manana an Jesosy ao anatsara le izy afaka fa manana an Jesosy tsy maintsy afaka fa manana tsy manaiky asiana zoga ny fanadevozana zany araka ny tenin'ny soratra masina de zany nitsanganana araka le hira teo da ora de toizantsika indray le etapany faharoa de faraparanako am'izay no ngamba ny anara raha veo pastery le etapany faharoa indray ao am'le makasika an'le hoe nidirany de 20 polsona sy lay manamboatra vatana tia L'idée de la modification corporelle est souvent poussée à l'extrême. J'entends par là se faire sans satria hitondra le drogue mihitsy pasteur aveo de niko tsitsabahana loatra le anazy eo fotsiny zao tontolo zao rehefa misy zavatra hitany masina de maresy lahatra ny saina de teneniny foka hoe tiako zavatra io de tsy manaiky zao tontolo zao raha tsy tonga am'izay tanjona ny riny zay zao tontolo zao zay de izy ianao aiza koa pasteur retolo reto misy zavatra hitany masina de naresy lahatra ny fony de nietsika izy anao an'le izy hoe za koa te ho tonga ohatran'iny ka tsy problème na amin'io na mitovy amin'ny tanalahy izy na mitovy amin'ny tanavavy izy fa zao fotsiny hoe rehefa zay ny faniriana de taterahany zay ny saina foana zany no mitondra an'izay de aveo ny fo fa Andriamanitra manampy zay le teny hoe finoana tsy maintsy arahana asa rehefa vao mihetsika anao nitsangana le jamba to izy ny tompo hoe inona am'izay raha ny tianao ataoko aminao fa tsy teo amin'ny fangatahana akory izy ny navotany tompo fa rehefa hitan'ny tompo hoe nitsangana izy apiko anao izy ny teny tompo reto zao jerevina reo tsara lefa somaza afady indrindra ho an'ny ankizy kely le rahalahy ty rahalahy anankiray izy naniry ho tonga tahaka ny tanareo reo misy karazana olona maromaro reo miainga foana io zany am'le fanapahan-kevitra te ho tonga inona le olona de ny aprisiana antsika am'ty hoe zao tontolo zao rehefa misy zavatra iriny de tsy manaiky izy raha tsy tratran'izay ianao va mba maniry hitovy amin'ny Kristy tratranao sy modification corporelle de jerentsika hoe inavy zany modification zany de veo mofarana kely am'le izy ndao ary ho jerentsika any am'reny io misy lehilahy anankiray te hitovy amin'ny Dragon Ball Z hitanareo dessin animé io de io lehilahy io mi-inspiré an'iny io foana nijereny sy henony isan'andro Henri Demon inky any anankiray te hitovy amin'ny demony zany io ranga io posé kely eo rahalahy koa io de zao nanamboarany vatany izy io tsy hoe zavatra natao ivelany fa tena miatra amin'ny fiaina mihitsy de zao zavatra zao nitapahana ny oriny tena nitapahana mihitsy ilazana amintsika zany hoe ny olona zao tontolo zao rehefa misy kiniendriny de tsy manaiky izy tsika kristianina koa zany rehefa misy zavatra kendrentsika tokony le olona tsy anaiky hatramin'ny farany mihitsika raha tsy tratratsika le tanjony rehefa mifady anina de tonga de mifady anina retolo reto de tahaka an'izany amin'ny fiainana fa ny azy ndray tsy Jesosy mifaniriny fananana an'izao hevitra zao de alefa sy toy izy nge talia azafady indrindra jerevinao hitanao tapahana io ny oro ny fanitapahana zao te hitovy amin'ny oranga io izy de anao zany mahita mitovy izy zao sa tsy mitovy fa hitany amin'ny film foana io zay zavatra jeren'ny olona sy henony zany no taterahany amin'ny fiainana reto indray menakely amin'ny tapikandrina ny anarany te anisy menakely izy fa eny amin'ny tapikandrina de taterahany zany ka satria zay ny tiany de tanterahany zany fa zao tontolo zao de hitanao tsindrony misy fieretana mihitsy zao tontolo zao amin'ny tanjona iriny zasy ianao koa misy
misy tokony isy feretana ao am' Jesosy nefa tsy mampiaritra an'izy hitanao io tsy azo hoanina ve zao menakely io sa manahoana ny tovavy ary zay manao azy ko tsy tena faly ary io indray samy menakely zany de fa io ty indray a de tatahana ny lelany izay tsy fanao zao ry tanora fa tena zavatozy iresana amitsika hoe ny olona zao tontolo zao a misy tanjona anakina iriny a de iny ny tediavina iny de tatahana iny a de goka daholo ny anazy ny vava rehetrarehetra goka daholo io rehetrarehetra io tanao izy zany raha mihinana paty de avoaka avy amin'ny fotsiny paty fa tsy mila zao anaporofona amitsika hoe raha tsy mitandrina ny ray aman-dreny a na tsy mazoto mivavaka tsika de mety ohatr' zao ny afaran'ny taranakitsika tena tsy mamenatra miteny azy zao ohatran'izao ty rangaty indray a te hitovy amin'ny lezara te hitovy amin'ny tanalahy zany izy tena tanalahy io zany ny inspireny te hitovy amin'ny tanalahy izy a de io tanalahy io ny diniany isan'andro de ahoana reny hitovizako amin'ny tanalahy de fa ataony ray a de zao a ny afarany a lasa atsika mamita mitovy amin'ny tanalahy ve sa tsy mitovy amin'ny tanalahy zao zany le izy zao ny afarany misy tatoazy ny vatany ray manontolo zao zany ny tanora ankehitriny zao zany ny fitaratry ny tanora ankehitriny de anjarantsika no mitandrina ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe inona no anazaranao ny tanora zao ny lamody efa malaza tatahana ny lela de fa zavatra fa hoe lamody lasa anakiroa ny lela zao zany ny ray mety mihinana mamy de ny ray masira ohatra tsy fantatra tsony fa mba manandrana izy andraman'ny tanora daholo nge zao le adalan'ny tanora fa ny afarany lasa misy cancer lay lela inarany lesona tiana ampitaina am'izao ty ndray te hitovy amin'ny saka tanao zy Denise Avner te hitovy amin'ny saka mihitsy de tena namboary ny vatany ray manontolo itovizany amin'inona amin'ny saka inspiration miainga tanteraka amin'ny resaka hoe fijerena zavatra ray de fankafizana zavatra ray de io a hitanao reny de io zany tsy haiko hoe ny feoany ve zao izy miteny ve zao miao fisasa hoe ny olona ihany izy zany zao le hoe possédé le olona anankiray zany hoe tsy fantany tsony ary raha am'izao izy tsika miteny zao nampahiratan'Andriamanitra tampoka masom-panahany a de ho gaga izy satria indralahy iny namony teny rehefa nisy taona am'izay izy nijery hoe ary za tena mitovy amin'ny saka mihitsy de tia mony teny izy taorinan'izay nampahiratan'ny satana am'izay ny anjaran'ny satana zany a de mampirisika ny olona anay anankiray anao ny zavatra tsy mety fa zao a eto a de mananatra fa eto misy tanora hitako ihany misy fotoana satana aprisiany anao zavatra anankiray fa rehefa vitanao le zavatra aprisiany anao de izy ihany avy eo mandatsa anao ohatra aprisiany zany fokarongony aprisiany amon'olona de rehefa vitako iny a de rehefa tonga any amponja am'izay ohatra le olona anankiray nanolana de rehefa vitanao le fanolanana tonga de mbotsy nanolana tratra ny séquestration de eo am'izay le olona vao malahelo hoe tahaka zay a tsy nanao an'iny mody am'izay ny sainy ao anatin'iny zany noho izany zany raha vao manaiky ny zavatra jeren'ny zanakitsika zany ao an-trano a tsy ny zavatra ampienona ny zanakitsika de fa lalana ray afahan'ny satana miditra ao anatin'ny olona ny maso ny sofina ny vava tanana de fitaovana ray afahan'ny satana mampiditra hery ao anatin'ny olona tsy apozinao akory ny zanako ao lasa manolana satria ny film mety jerena isan'andro film mamofady tsy apozinao zany de amin'io tam'za demoniaka rehefa mihetsika ny devoly atao anatiko de mandeha ao ny tele reny vandamy reny toa de militra atao anatiko le heriny le any anatin'le tele de te hiady be am'izay rehefa avy eo tena henoko mihitsy hoe misy pouvoir miditra ao anatiko ao ny zavatra jeren'ny olona sy henon'ny olona zany de mampiditra hery ao anatiny noho izany zany a mila fadina avahana tsara ny zavatra jeren'ny maso sy henon'ny sofiny raha tena kristianina marina zany de mahalala manao hoe tiany tsara ity ratsy de mila manazatra ny tenanao amin'ny zavatra tsara ianao isan'andro a isan'andro misy feo ve io tale zay an'izay ny na farany anjarany farany misy feo eny tompoko ety any hitako nareo zao akizy teto amitsika ohatran'izao raha be indrindra izy folo taona raha be indrindra naka ny endriky Spiderman ary nandrara mihitsy Jesosy tandremona ankizy mijery le dessin animé Spiderman fa io foana nijereny sanandro de vitany manidy rehetra ny Spiderman ao am-piangonanao ane zany ndroana devoly eo aisapo dada zaka sa atsatsato
aiza nareo amin'ny deuxième étage io tenany io a ndrangondrangotona ohatry nasiny loko ohatran'ny Spiderman na ny volony na ninona fa tena manidy ohatran'izao izy ato tao ambony tao manko e fa tsy teto Spiderman na afaka manidy ohatr'izao dia tonga any amin'ny arabe fa vitan'le daly zany tomaly le ray aman-dreny satria tsy hitany nalehany zanany dia verina indray izy ny daly ohatran'ireny manidiny ireny ohatran'ny valala Spiderman ka valala zany ohatran'ireny valala reny izy avy any tafiditra indray ao an-trano dia ny ray aman-dreny somba eto ny ray aman-dreny somba eto aly tiako mihitsy amin'ny herinandro masina raha hitan'izay vonjeo ny zanako dada dia nalefa tao izy fa batain'olona rola izy zazakely tsy fata huit na levant tsisy design bataina ohatr'izao trotrona fa miara-miainga aminy le ray aman-dreny zany io heriny io zavatra tadiaviny saina voalazan'ny paster zany dia samitsika mieritreritra samy mieritreritra zany mahatonga antsika manonofo ratsy rehefa avy eo na manana olon-tiana ianao tsy riritra tiako zany raha vadiko tiako zany rangahy zany raha vadika tiako be zany tiako be alaina ambany sariny tonga ny aminao izy mandondona rehefa avy eo amin'ny alina verina mihitsy ny olona iny le sainao ihany mahatonga an'io verina mihitsy le olona minofy dia miray aminy eo Ampandrina le saina io zany roana devoly fa tena misy daholo reny rehetrarehetra marina fa reny amin'ny ira intisy kisarisary nataon'ny vazasa marina moa reo sa tsy marina tena marina reny tsara ny andefasana an'izany zavatra misy hoy zany fa ny zavatra misy eto dia betsaka koa zany misaotranao mikarakara n'ity fianarana soratra masina ity fa mahatonga saina dia nanao lalàna Jesosy tandre moa izy ny ankizy tsy hijery dessin animé Spiderman tena koa moa le anankiray le misy le tsy mpijery an'io manko tsy tadidiko le misy le tena mianatra niny ny ankizy dia tena ao anatiny mihitsy le devoly rehefa avy dia mafy be manala azy eo ambony eo tena misy fa mitandrema fanafodiny ampianarina izy rehefa avy eo raha kofony ranao Jesosy tsisy afa-tsy zay ihany reny ankizy vo reny esana dia raha kofony ranao Jesosy tsy hitany devoly tsony rehefa avy eo sotra tsara ny mampafantatra antsika ny hoe mitady ny devoly zany dia mitady ny hevitra foana afahana miditra ao anatin'ny olona anankiray na ny zavatra jeren'ny maso na ny anona Davida ane ka nijery ndray mandeha fotsiny amin'ny Batseba dia tafiditra tanatina fijangajangany ravatra amin'ny taranany mihitsiny dia tsika zany rehefa maneho tia mo fotoana fo kely dia lasa ohatrany miazakazaka be satria misy zavatra tokony hazavana mihitsy hoe zao avy fa sady miteritsika hoe ahoana ny arovana tsy ho tafiditra ny hoe ahoana ihany koa ny androana raha ohatra ka tafiditra n'le devoly le zaza ao an-trano be dia be zao ao amiko amin'ny dessin animé le izy fa tena mampita mihitsy mampianatra ny zaza hijangajanga dia efa voafaritra an'io ohatra inona moa zao ny idiran'ireny dessin animé hoe la belle et la bête dia rehefa mifarany dia mifanoroka amin'izay le la belle sy la bête dia ny hevitry ny la belle sy la bête hoe la belle ny zanak'olombelona la bête ny devoly dia ampianariny devoly zany hoe azony olombelona atao tsara ny mifankatia amin'ny devoly azonao zany hoe misy message miafina ao ambadriny ny resaka an'izany tsika hoe misy natao message subliminaux na subliminal tsy hitany masonao direct le message fa any amin'ny aparaty koa efa tratriny ianao ohatra tsy raha fifo azy anao tsy aneo film tonga dia mamofady aminao hoe ny devoly fa mody lehilahy sy vehivavy mifarana amin'ny film dia mifampijery fa ndamina sy le vehivavy dia tapitra iny dia tapahany eo fa manomboka mamorona amin'izay ny aparaty koa manao hoe ohatra niza re zao ny tokony ho toy an'iny dikan'izany zany hoe na tsipiny aminao le izy
dia avy eo amin'izay mangeta hita hoe sao dia mbola misy kanal lafa koa rehekotra niny amin'izay hijerevako ny toyany amin'izay aoriana hoe dia hitady amin'izay ianao. Ny tanjony zany raha ohatra ka fifoazana be ianao dia tsipitsipiny tsikelikely le izy mandeha ho anira le hoe sipasipako setiko tetiko de ataoko dia zany zao alefa zany sa antany anareo mahasoa ny zanakitsika ve zao zany zazakely valo taona nge dia mantany hoe papa ahoana kay zany manao sipasipa kely zany ahoana dia efa manosika an'le zaza zany hitady hoe ahoana zany manao bisou zany. Misy mesazy tsy apozinao mihitsy fa tena mesazy ratsy ny ao anatiny ary zany mihitsy azafady fa nisy taminareo ny teny anao hoe aza miteny an'izany pasteur za raha mbola za dia tsy maintsy teneniko mihitsy hoe misy olona misy pira tena fa idiran'ny fanahy mihitsy izy ary fanahy ratsy efa nyresaka an'izany tsika teto ndray mandeha hoe zany hira manao hoe ahoana moa le hoe sy ranomasina masirasira ao anaty palome eoa fantatrareo tsara mipiran'izany ny ato hoe ranomasina masirasira nge dia hoe protecteur misy ranonaina ao anatiny zany ngeny tikan'izany mesazy zany dia misy indray le hoe sakasakano any polisy malala sakatsakano any kialamena volo iny vehivavy raigle zany dia sakanana amin'ny servieta zany mesazy daholo ny tikan'izany tezitra peta mamandria fizy angamba efa tena sariko teo andompandrinandriny solony soratra hoe arovy ao tompo fa misafidiana minairolao jehova sa izao zana koa tsy fantatrao mihirany zany izy tsy malala fa mba miherehere fa misafidiana minairolao jehova sa izao tsy fantatrao fa mampisafidy an' Jehova sy ny tenany izy amin'izany efa misy fanahana antikrista ary hivadika blasphème zany rehefa kelikely satria mampisafidy hoe izy any tianao Jehova any an-danitra reo mivavaka any ambony ihany reo sahirana ramiainy za kosa eto atany zao tsy ampijaly anao izany ho le pira dia tianao le hira dia akamaminao tsy fantatrao fa le hira ny tontolo zao fa mesazy miafina mitonanao any amin'ny fampitena sy mifaravana. Ny hira koa Céline Dion j'ai recherché ton cœur si tu l'emportes ailleurs même si dans tes dents nanana dia tsy takatra akory fa Lucifera mihitsy namorona ninira iny hoe ho dia diaviko ny fanahinao na any anaty mololo na any anaty afo satana tompoko ny namorona an'iny Lucifera direct mihitsy namiazy niniriny ho dia diaviko nareo mianakavo izy naiza toerana misy anareo tandremo zarany ry zalazy zazavavy tanora nyresako fa tsy nareo olondehibe ndray dia teny ataony zalahony zay le tanora ny zavatra enona sy jerena fa raha vao reo nidirana za tamin'iza mihetsika devola zay zavatra jereko raha ohatra hoe sendra film mamofaty dia malasa manaotry zao le mihetsika le devoly tete iray satria miditra ao anatiko lay fanaratsy dia ampiasainy amin'izay tiany ampiasainy za zany efa tsy tompony tenako tsony fa ampiasainy dia zay teny nitady zay hoe satria le zazakely misy an'izany hoe anniversaire lahy nda hoe vidanana akanjona spiderman kely dia kilalo spiderman dia mijery an'iny ao foana le zaza manidina le spiderman dia hoy izy le satany hoe ialako ty afaka manidina ohatran'iny ialako afaka otra misaina le zaza hoe maninona tokoa moa zay efa manao akanjona spiderman manao kirarana aloha zay akatra eny andavarangana mihitsy koa mba hanandrana fa tena nisy an'izany tamin'ny gazety dia lazay fa tsy nisy zany tonga dia nisaoty le zazakely niatreritana tena ny spiderman kay tonga dia tany ambany tany ny afarany maty izy zavatra nisy iza ny diso amin'izany zao le zaza ve maditra amin'izany tsy nivaliny isika ray aman-dreny noho izany ny andraikitsika ray aman-dreny mihitsy no apetrao tsara amin'ny toerany aloha dia zay tsika vao mibedy zaza alohan'ny ibedesako ny zanako aloha dia manontany hoe sao dia mba toetrako ihany ary zany nataon'ny zanako zany dia za alohany samy siblena daholo zany na ny ray aman-dreny na ny zanaka ao anatin'izao fampianarana izao vao metomboka moa izao fa vao ndroa zoma tsy ary vita ndray zoma daholo ny fampianarana ray amanontolo fa zao kosa mazotoa tongava foana dia mba ho tahaka izao ihany koa ny amin'ny heriny fa Jesosy nefa anteny raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa ianareo sy tehaka mafy eo an' Jesosy ary fa zay ny anjarako sora tompoko metsika ny pasteur Alain mbola maro ny vidéo fa tsy amboany any ny fa mbola isy fotoana hitondratsika mahakasika ny rongony mihitsy amin'izay pasteur sora tompoko misaotra pasteur nisy teny anankiray nylazain'ny pasteur teo namperitreritra dia le resaka hoe safidy ny zavatra rehetra azon'Andriamanitra hidirana fa ny zavatra anankiray izay tsy azon'Andriamanitra hidirana dia ny safidy io ihany tsy azon'Andriamanitra hidirana dia ho sika hoe inona moa zany mahandriamanitra azy raha tsy afaka hiditra amin'izany izy tadidinareo ny fahavoazan'ny Kaina rehefa
hanatitra fanatitra ho an'Andriamanitra izy mirahalahy. Azo antoka fa ny tsara indrindra nomeny Kaina ny vokatry ny tany, tahaka izany koa neny Abela, ny tsara indrindra ny vokatry ny fiompiana dia ondrikely ny natolony. Fa fantatr'Andriamanitra ny ao am-posiny ao anatin'ilay manao an'ilay fanatitra. Rehefa nanadina ny Kaina Andriamanitra hoe Kaina, aiza ny rahalahinao? Dia nanilika andraikitra izy. Zanga nasenao hitandrina ny rahalahiko izy. Fa maninona ozy Andriamanitra? Le devoly Satana mamitsaka ao ambaravarany fonao. Ianao ny tokony hibaiko azy, nefa ianao indray ny baikony. Ny safidin'ny Kaina dia nanokatra ilay varavarana hidirany devoly. Osy pasteur teo marina be ny filazany. Io devoly io marina hoe izy tsy avy raha tsy angalatra anamtrano tonga dia manao barofo fotsiny, fa Jesosy mandondona, manao ody, malala fomba tsara, tsangana eo ambaravarana ozy dia mandondona, mba misy miaino ny feko ve ato? Dia ilay olona resy mamono varavarana miditra ny tompo. Fa ilay devoly mibarofo sady miandrika endrotoana. Mila miambina ny vavahady-tsaintsika rehetra. Ny atao hoe vavahady-tsaina, les 5 sens ozy ny teny frantsay. Dia ny maso izay mahita sy mijery. Ny sofina miaino sy mandre. Ny vava ny mahare ny tsiro, ny orona ny mahare ny fanamboloana, ary ny hoditra le toucher mareo indray malamalama tsara ty satin. Lamba dadabatra te. Andinika soratra masina vetivety sika satria tsika mitady vahaolana re olona. Ny Salamo 5:1. Zany ny boky lava toko indrindra, andiny indrindra ao anatin'ny Baiboly. Ny Salamo 5:1. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ny andeniny 7:30 amin'ny anaran'ny Tompo. Avy lio no masoko, tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho. Zay vavahady rehetrarehetra zany lalana mety hirika hidirany devoly dia mila akatona. Ozy dada teo hoe meko ny vahaolana ianareo fa efa nilazay ny melona ny anticipeny le izy, ny fanaronana ny rahan'i Jesosy, manarona. Raha andeha hivoaka ianao, ankatao ny rahan'ny Tompo manarona anao. Anarona ny masonao tsy hivilo eo andra. Misy midoladola manao ohatr'izao re dia fa iny fa latsaka ianao. Rehanao le fofona ranomanitra, misy karazana ranomanitra mihitsy tena manintona. Ka na tianao na tsy tianao vao mare an'izay fofony izay fotsiny ianao dia efa tonga dia latsaka ny eritreritra hoe te hiaraka amin'izany olona izany. Akatony le vavahady. Taka izany na ny zavatra andramantsika aza, ny zavatra kitiantsika ny rehetrarehetra. Avy lio no masoko, hoy ny mpanao salamo tsy hijery zava-poana. Dia ozy le teny nanomboan'ny dada ray aman-dreny lehibe toany hoe amatatra ny zavatra rehetra mantsitsika, fataro ny zavatra rehetra, fa azony mafy izay tsara, fa ndraindray koa adinontsika le toyany, fa adio ny fanao ratsy rehetra. Marina fa mila mitandrina koa na izany na tsy izany aza, fa ndraindray koa ny fahafantarana ny zavatra rehetra lasa fakapanahy azahoan'ny devoly atsika. Efa fampianarako entiko matetika eto izany. Raha lazaina hoe manana toetra tsara ny devoly, qualité, dia ny qualité tsara indrindra ananan'ny devoly dia ny faharetana. Manana faharetana be izy. Tsy manaiky izy raha tsy laviny ianao, raha tsy mitandriny, raha tsy laviny. Ampiasainy daholo ny miaramila ny rehetrarehetra, indrindrindrindra ho an'ny olom-bafidin'Andriamanitra. Alefa ny loha ohatra hoe
Ary misy an'izany narehan'izany nijoro vavolombelona tamin'izany mpanompon'Andriamanitra anankiray. Misy tovavy tena ampiasain'ny devoly mitety fiangonana. Ny mission-n'io miaramila ny devoly io dia andavin'ny mpitandrina lehilahy, fa ho an'ny mpitandrina vehivavy dia lehilahy indray no irahany. Andavo azy amina resaka fizangajangana. Ka raha tsy mitandrina sika dia eo ny raisina ozy ilay fiteny vazivazy fanao ny tanora izay. Noho izany mila miambina tsara tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Le resaka efa natomboka teto moa efa ndresahana teto tamin'ny tapabolana hoe momba ny zava-mahadomelina rehetra, izay no nanasany ny sekoly fiontazatsoan'ny pasteur, efa nisy natomboka fa hoe hotohizana. Fa netretra hoe misy zavatra tsy maintsy jerena ihany satria be dia be nareo tsy teto tamin'ny fotoana io dia aleo jerentsika mihitsy aloha efa afaka misy zavatra aseho eo hitaletso. Vonjeo ny tanora satria ny tanora ny tena lasipatra. Le tanora mantsy le tia manandrakandrany dia izay le ozy. Ka ny soratra masina mihitsy ange pasterana miteny hoe fataro ny zavatra rehetra. Inona ny problème anareo ray aman-dreny raha mba mamantatra izay. Dia manomboka tonga amin'izay le fitaoman-dratsy fakapanatsy kelikely. Donc jerevantsika tia tovolahy anankiray ty latsaka tamin'ny fidorohana zava-mahadomelina dia hitantsika hoe inona ny antony dia ahoana le fitaomany ratsy azy nalatsaka azy tao anatin'ity zavatra. Nandritry ny taona dia tafaroboka tao anaty zava-mahadomelina setra. Namako napitrana tao anatin'ny héroïne. Namako hoe nefa ny rongony no foako voalohany indrindra fa tsy héroïne. Foka rongony aloha dia ireo namako ireo zany efa nahita ny héroïne. Dia ireo efa ninana dia meny hoe ty raha nanjany lahy dia za tsy mety hinana. Dia tsy namany tsy aza miaraka amin'ny antsonona rehefa tsy hinana ozy izy. Fa to dia forereo ny rongony lahy dia nananja nary mifoka. Kay ny zavastika mamparary. Lohako marary, mangodiritsy ny vatako, ny lohaliko, ny kiboko, ny valahako marary daholo. To dia ohatsin'ireny faible, ohatsin'ireny hoe bateria zany dia lobat dia chargena an'izay vao mahita anazy zay vao mampovelona ohatsin'ny olona rehetra. Nandraisan'ny fianakaviana raha ohatra hoe eo zao izay dia rehetrarehetra fa zany avahan'ireo hoe ndany ianao miala ozy izy. Satria raha ohatra misy telefonina mipetraka zao eo na hoe kiraro na inona dia alaiko daholo io rehetrarehetra. Ny reny no niny fa ho afaka izy ary nitady ny fomba rehetra hanafahany azy. Za aloha nateny tena natena satria ozy ako matsiana azy ozy ako hoe tsy maintsy afako za manomana an'le sakafo ao izy le nitondra anazy tonga avany niaraka amin'ny arina tonga izy dia nitomany fona ozy fa tsy hanao tsony ozy izy dia nisy anabavony moa zany izy dia zandrilahy dia le anabavony izay be voka tsy hanao tsony ozy izy fa rehefa mikarama ndray androany dia soloko ny telefonina ndrika. Fa tsy hoan'ny tanora raha tena tsara indrindra dia hoe lany satria lasa mampijaly ray aman-dreny ny akohonanao rehetrarehetra samy fiarahamonina ary tsy matoky anao tsony. Tsotra miala anazy zany saina ihany koa mitondra anazy tsy voatery hoe mandeha dokotera fa heretana mihitsy izy. Amin'izao fotoana izao mbola mitohy ny fitsaboana noho ireo vokatra tsy maro izay mbola hita taratra eny amin'ny vatany. Ny zava-mahadomelina no anisan'ny antony mahatonga ny ala-botry eny amin'ny fiarahamonina. Perspective, le magazine. Zazalahy tanora anankiray ny lavo tao anatin'ny fampiasana zava-mahadomelina iny. Lalana voalohany aloha dia le namana. Tandremo ry zanako ry zandriko isany ny namana. Fidio izay tokony hiarahana, hifanakalozana. Fa indraindray koa tratrany tsy fidy ny zanatsika efa hanomboka sady manome vahaolana mantsy izay ny eto ho antsika ray aman-dreny. Rehefa tsy hita ny zanatsika amintsika ray aman-dreny izay zavatra tokony ho tediaviny mba hananany fatokisantena hiatrehan'ny fiainana dia any amin'ny namana izy no mitady azy. Ho hitantsika rehefa avy hoe fa maninona moa ny roboka ao anatin'ny fidorohana, fifohana, fampiasana zava-mahadomelina ny tanora. Dia satria misy andraikitra be dia be ny ray aman-dreny.
ary tafiditra ao anatin'izany zay ray aman-dreny ara-panahy tsy afaka hiala amin'izany mihitsy zay fa tena didinay mihitsy ny ray aman-dreny ara-panahy rehetrarehetra ampianaro zay tokony ho fantany mba tsy hanao tao foana ny zanatsika. Tonga dia vahaolana anankiray omeko anareo indrindrindrindra manomboka any amin'ny ankizy hatrany amin'ny classe de primaire, tia mibombo anao, tia ny biscuit anao, zay ny famandrihany an'io zavatra io. Le zavatra omena nefa efa drogué, efa misy zavatra ao anatiny ao. Ho antsika ray aman-dreny zany aleo manomana goûter ho an'ny zanatsika avy any an-trano, azo antoka fa iny no hoaniny sy ampiasainy. Fa anaro tsara ny zanatsika hoe raha misy hoe tia mibombo andry, tia ny biscuit kelala, tsy mahamenatra ny mandahy. Fa efa fomba andotona sy amotena ny tanorantsika zany. Zany nanana rahalahy cousin. Efa taloha zao tantara zao eritrereto hoe efa tany amin'ny 30 taona lasa zao tantara zao. Ohatry ny ahoana no mety ho fitsangana amin'izao vanim-potoana eny antsika zao ary. Tsy lavidavitra eto le sekoly fa tsy ho teneniko. Dia misy fotoana na ora mivorivory eo amikaikin'le tranonjiro eo. Ry zalahy na hatramin'ny zavavy mpianatra ao anatin'le sekoly. Dia tamy amin'izay le mpivarotra zava-mahadomelina dia ameny mba handraminy le sy tia. Sambatsambatra be mihitsy lisa mihinana an'ity mampiasa amin'ity. Dia ameny fotsiny aloha. Mandritra ny andro vitsivitsy maromaro. Manomboka miasa amin'izay domelina amin'izay satria zava-mahadomelina no mena. Manomboka mitady amin'izay le vatana. Manomboka mitady. Zay le fakapanahany devolo fetsy. Ary rehefa manomboka mitady amin'izay tsy maintsy mahita dia tsy omeny fotsiny fa hoe tsy maintsy mividy. Ho hitantsika eo rehefa avy eo fa mahatratratra amanetsiny isan'andro ny lanin'ny mpampiasan'ireny zava-mahadomelina avo lenta ireny tsy maintsy hita isan'andro. Ary satria ny tanora mpianatra izay mbola tsy miasa ny tena lasibatra ty raharaha ty, vokatra izay lazay ny setra kely teo mangalatra. Amidy ny telefônina, amidy ny kiraro, foana mihitsy tompoko ny ao an-trano. Za tsy maniry mba isan'izany ny zanatsika fa mety hisy ijoro vavolombelona hoe mariny zany pasteur. Fa ny any tanana rehetrarehetra fa tsy maintsy mahita. Ho hitantsika hoe rehefa tratra ny zavatra io ohatran'le ozy pasteur teo hoe tsika mieritreritra hoe le avo lenta be ireny ihany fa misy ny sasany tena andevozin'ny kafe mihitsy ohatra. Tsy afaka manao nenina raha tsy misotro kafe, dia efa mangovingovotra maraina raha tsy misotro kafe aloha. Fa ny fetraikan'izay amin'ny maha-olona rehetra. Potika mihitsy ireo olona ny maha-olona rehetra, potika ny vantana, potika ny saina, potika ny fanahy, potika ny fiarahamonina, potika ny ankonana firifiry moa ny simba sy rava sy potika vokatry ny zava-mahadomelina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ary io ngaontsika mieritreritra hoe any amin'izao tontolo izao ihany ny ahitana an'io, efa tafiditra ty am-piangonana tompoko, efa tafiditra. Zay ny tsy maintsy hitandremantsika. Efa manomboka manampitambo ny zanatsika izy, tadidio ny tenin'i Jesosy raha azony ataony ara osy izy dia ny olom-boafidy aza fitahany. So ihany fa ozy ny tompo hoe raha azony ataony, zany hoe azony devoly tsy atao ihany zany rehefa manana fiembenana tsara isika. Asa moana inona le slide manaraka ao taletsoa alefatsika hoe alefa ihany zavatra azotro le teko le endrika le zavatra mahadomelina fampiasa. zavatra azotroina na foana na tsindronina na troana ka misy fetraikany eo amin'ny fiasany atodono atao hoe zava-mahadomelina. Misy ny zava-mahadomelina azo amidy tsy voarara ny lalàna, misy kosa nefa ireo voarara
kanefa miparitaka eto amintsika toy ny héroïne, cannabis, ka malavo ny zatovy sy ny tanora malagasy eny fanatitra amin'ireo efa nahazo taona aza. Mitera-doza ho an'ny fahasalamana, manakorotana ny fiasan'ny ato toy izany, indrindra rehefa tonga eo amin'ilay atao hoe fiankinan-doha, ara-batana sy ara-tsaina hoy ny mpitsabo. Tsy lazaina ihany koa ireo fihetsika mety hiteraka fikorotanana ho an'ny manodidina rehefa mitahaka izany ny vatana. Mila fanohanana ara-medikaly sy ara-tsaina ireny olona ireny ahafahany miala ao anatin'ny geja mahazo azy. Marobe ireo olona maniry ny ala, maro anefa ny sakana toy ny tsy fananam-bola hoenty mitsabo. Manampitrotraka izany ny fanirikiliana sy ny tondromolotra ataon'ny fiarahamonina. Andao jerevantsika ny rinany ny sary momiteny tsisy fanazavana be hoentin'ny pasteur eto fa famaritana fotsiny teo inona moa ny atao hoe zava-mahadomelona, akora simika izay mety miteraka fiovana amin'ny ara-batana na ny ara-tsaina amin'ny zava-mananaina anankiray rehefa mihinana na mampiasa azy, mety hoe tsindrona na foana na troana na sotroana na ohatran'ny paraky atao any ambanilela. Famaritana amin'ny ankapobeny atao hoe zavatra mahadomelona moa ty atsika dinganina taletsoa. Reo karazana sokajina zava-mahadomelona, misy le manaitaitra, misy le manaitaitra ohatran'ny toka, misy le tovolahy tena menatra be ohatra ahitan'le tovavy te hitory fitiavana dia lasa aloha mampiakatra kely dia lasa sasa be rehefa avy eo dia manao tao foana. Reny le manaitaitra. Misy ny le mampitony, le endratr'endratra be isan'andro na mety ho fanafody hoantsika eo ary mila manaraka tsara ny torohevitra ny mpitsabo hoe zao ny fatran'ny fanafody tokony hoaninao mandritra n'izao fotoana ny tokony hinananao an'ity fanafody ity fa misy ny sasany dia atao ohatra mihinam-bary sy misotro rano mihitsy ny finanana an'ilay fanafody dia manjary lasa metehitra tanteraka amin'iny fanafody iny rehefa avy eo efa lasa drogué na accoutumé ozy ny voalazan'ny teny frantsay, miankin-doha amin'ny tanteraka. Misy ny mampanofinofy tahaka ny rongony, efa manomboka miakatra le fatrany zany amin'le sigara be. Aiza ny piscine be eto tonga dia ndeha tsoraka eo nefa io karobe io maratra rehefa avy eo ary izy tsy mahare marary reny le mampanofinofy. Manaitra ny filarana nofy na aphrodisiaque, be dia be ny tovolahy ny lehilahy ny tratrany io le minaminana le botsina be eny eto dia le hoanina miaraka amin'ny voanjo sy ny sisa. Normal be raha miakatra ny tahan'ny fanolanana amin'izao fotoana izao, satria efa tsisy tsony le maha-olona fa lasa mitovy amin'ny biby. Fa tadidio fa tsy ny lehilahy ihany koa ny manolana, fa misy koa vehivavy manolana. Fa ngonareo mieritreritra hoe ny lehilahy ihany ny manolana. Ary raha miakatra koa ny tahan'ny fanolanana, za tsy manao hoe io indray pastera fa manomboka miaro tena satria lehilahy, satria be koa mimpandrehatra. Na dia ny fomba firesakitsika mingotingoty amin'ilay lehilahy eo, ny fomba fitafy sy ny rehetrarehetra miseho daholo akaratra sy lempina ny akodimirana tokony hafenina, dia fantatrareo ny vokany latsaka satria nanokatra varavarana hidiran'ny devoly. Afaka toizantsika ve taletsoa? Asana vidéo izy io. Tandin-doza amin'ny fiparitany zava-mahadomelona ireo tanora malagasy ankehitriny. Tao anatin'ny roa taona, izany hoe nanomboka tamin'ny fihibohana 24 nirongatra ireo karazana zava-mahadomelona mahery vaika. Ankoatran'ny fidorohana rongony, tonga hatrany amin'ny tsindrona roro ireo tanora manomboka amin'ny 14 taona ankehitriny. Isan'ny faritra mena amin'ny fiparitany karazana tsindrona roro ity raha ny eto Antananarivo, ny eny Ambohipo 17 hektara, Itaosy ary Ivato. Nandritra ny fidinana ifotony teny Ambohipo sy Itaosy no nahitana ireo karazana zava-mahadomelona tsindrona toy ny roro sy ny sonara, zava-mahadomelona tsindrona ambany kalitao kanefa maro mpanjifa. Misy trondroma le drogroro dia misy foana. Roro zany ozy misy trondrona dia misy foana. Tsy misy hoe dozy hoe ahoana fa arakaraka le tanora mitsindrona anazy. Rehefa ohatra hoe mila betsabetsaka izy
betsabetsaka ohatr'izao zany le fomba fampiasany azy mamantatritsika fa tsy anandrana koa reo ndeha mba anandrana le roro de karazana kely ohatry ny voambary fotsiny ny abeany nefa vidina aminarivo ny amanaliny de le vonina ao anatina sarina tavoangy kely dorana ohatran'io ny fanaovany azy de rehefa levina de ranona de sotomina amin'izay amin'le fanjaitra fanindromana na ny seraingy de iny ny ampidirina mivantana ny amin'ny lalandra ary anisan'ny anankiray mampitombo be ny aretina vokatry ny famindrana ra tahaka ny sida ny fampiasana zava-mahadomelona tahaka an'izao satria nisy fotoana teo alohaloha teo noraran'ny mpivarotra fanafody ny fivarotana seraingy noho ny amin'ny firoboroboan'ny roro eo fa ho anay ao anatin'ny sehitry ny fitsaboana mamperitreritra ohatran'le hoe ohatran'ny fampiasana afaka janona kely moa fa tsy manino ohatran'ny fampiasana mialatsiny le hoe préservatif arakaraka ny tenenana hoe ampiasao io ohatran'ny mampirisika ny zanakao ianao hijangajanga ohatran'ny mampirisika azy ianao hijangajanga afaka roa volana any mba tsara ho fantatrareo zany amoaka mpitandrina dingana faharotsika de ireo mpitandrina ireo manana loha hevitra maromaro ho toanana de anisany loha hevitra anankiray ny pasteur anankiray zay ny resaka fifoazana sy ny fanabeazanaizana loha hevitra hodiniany zany hoe azon'ny fifoazana azo sika atao ve zany raha azo atao inona ny fomba mety azo atao ohatrany efa manasanareo sady efa ivavaka sika mba ho lavirary soma tsara ny fanoanan-kevitra ataony io mpitandrina sady iraka anankiray io de le voniny ao anatina rano kely zany le vovoka de iny ny atsindrona fa ozy any teo hoe ho anay mpitsampo vao maika fomba anankiray iparitahany aretina tahaka ny sida tsy avenanao mividy any amin'ny pharmacie izy de iny le seraingy fampiasain'le anankiray iny any iny ny fandimbiasan'izy menakavy eo de zany hoe sady efa zany ny tena hoe indro mahita ny maizinoatra ny tsy teneniko le obolana fa fantatrareo ny toy any sady efa maizin'le zava-mahadomelona zany mbola hidiran'le tsimokaretina mety mahavoan'ny sida ihany koa mampalahelo satria voatonontonona teo moa ny anaranay eny amin'ny faritra iva tahaka ny 67 hectara itosy eny vato sy ambopoa ny tena be de be mihitsy tompoko victime n'io zavatra io ary io tompoko tsy mifidy saranga ngo mieritreritra hoe ny sahirakirana ohatry ny fiangonana eny be de be ao am-piangonana eny amin'ny tanana iva ihany fa ny tena mahagaga raha fa ny zanaky ny manan-katao ny zanaky ny mpanan-karena sy ny mpanefoefo ny tena miroboka amin'ireny zavatra ireny tena be de be ny tafaroboka amin'ireny zavatra ireny azosika tohizana ve taletso ia ina ny antony mampatonga an'le olona latsaka ao anatin'io zavatra io salanitro erika ny anarako mpikambana no sady beazana ao amin'ity leto Madagasikara ny loha hevitra hoentiko aminareo dia ny tanora sy ny zava-mahadomelona anisan'ny mahasarika ny tanora azo ampiakarina mafimafy kely ve tompoko le volume ny zava-mahadomelona dia fantatsika fa zavatra manimba ny saina sy ny vatana ka manova ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny manodidina azy ny zava-mahadomelona ihany koa dia zavatra navokatra voajanahary na simika izay hanina na atsindrona na sotroina ihany koa misy antony maro mahatonga ny tanora mandray ny zava-mahadomelona ny voalohany ny tanora dia tia manandrakandrana resaka andrakandrana ozy ny antony tena mampatonga voalohany aloha ny tanora roboka ao anatin'ny zava-mahadomelona ny fakanatahaka mahita ny sasany mandray an'io ny tanora noho ny fakanatahaka hoe mba manao ny sasany dia mba manao koa ireo izany ny fahatelo tsy ampy fitazaina na fahalalana noho ny tsy fahampiny fitazaina miara indrindrindra amin'ny ankonana dia ndray aman-dreny tsy ampy fialamboly ka mitady zavatra atao foana ny fahaefatra dia tsy fahampiny ny fialamboly ny andramana ary ny farany ny
latsaka ao anatin'ny fiankinana tanteraka ny farany mifaratra amina famozam-po ary afaka anadinoana izany tsara ho fantatra nefa fa maro ny voka-dratsy azo avy amin'ny fandraisana izany. Ny voalohany ny voka-dratsy eo amin'ny vatana azo sokajina voka-dratsy araka rehefa voalazako teo hoe na ny vatana malefaka toa ny sigara izay mahatonga na ny saina ny tsatra na ny taovam-pisy na ny fanahy ny maha-olona rehetra ny avokavoka na ny fiarahamonina kola tontolo rehetrarehetra ny olona mangovongovitra sy taitaitra dia hiara ny voka-dratsiny aretin-doha matetika fampiasana zava-domelona avokoa zava-mahadomelona mahery toa ny rongony izay mahatonga ny olona mahita zavatra hafahafa ary mety halasadala mihitsy aza. Ny taoka sy ny labera ihany koa izay mahatonga ny fahasimban'ny favony sy aretin-doha mahery ary ny fahasimban'ny aty. Ny faharoa ny voka-dratsy eo amin'ny fiarahamonina dia ny fiheveran'ny olona fa jiolam-boto tsy ampy fitazany sy fitondran-tena ka miafara amin'ny fanelikiliana sy fanositosihan'ny fiarahamonina izany. Tsy mora nefa tsy sarotra ihany koa ny miala sy manalavitra ny zava-mahadomelona. Ity ary misy torohevitra telo mety hanampy anao hiala amin'izany. Ny voalohany azo atao ny miditra fikambanana toa ny hoe ara-panatanjahantena, ara-kolotsaina na ihany koa sapam-piangonana. Vahaolana voalohany ho an'ny mpadorantsika dia mifidirana amina fikambanana didididra ny aty am-piangonana mitaiza. Afaka atao mampivelatra ny saina, ohatra mamaky boky baiboly na mijery fahitalavitra. Ny fahatelo ny saina dia singa iray ao amin'ny vatana izay mibaiko ny fihetsika rehetra ataon'ny olombelona ary ataovy an-tsaina hoe hiala ao dia tena tafiala ianao. Vahaolana atolony ihany koa ny fananana saina matanjaka afaka manohatra arak'ilay teny teo hoe nomena safidy sika fa azo atao mihitsy no manohatra hoe io le fahotana ary anisan'ny nampianatra an'izany ny apôstôly Paoly. Raha mijerytsika ny soratra masina izay anisan'ny mahalavo be dia be koa ny olontsika ny tanorantsika na ny fiangonantsika izany resaka fijangajangana dia ny fialana amin'ny fijangajangana tompoko dia tsy misy afa-tsy ny fandosirana azy ihany. Vakoa ny soratra masina fa zay ny torohevitry ny apôstôly aza manandrakandrana aza manantokantona mihitsy fa idio ny vavahady saina rehetrarehetra izay mety ampilatsaka atsika ao anatin'ny fahotana. Afaka toizana ve taletso tsy tazako eto indray izy fa lasa nandeha kely izy teo. Lasa niakatra any ambony ato hoe ary lala vetivety anoizantsika nyty zavatra ity. Misy zavatra vitsivitsy tiako hitanareo eto mba anaitra ny saitsika hoe efa zava-doza mihitsy ireo olona ty zavatra miantra eto amin'ny firenentsika ty ka mila mandray andraikitsika manomboka ao amin'ny tokantrano ary arak'ilay teny teo tena ampirisiana mihitsy ny mpitondra fivavahana rehetra mba hanamafy ny fitazaina ny tanorantsika na ny fiangonantsika. Anisan'ny anankiray zao ho teneniko anareo koa anisan'ny asa fikarohana ataon'ny mpitandrina anankiray avoaka dingana faharoa ato amintsika ny resaka tsy dinidinika fa resaka fanofanana mihitsy ny tanora hiditra ao anatina fanambadiana. Tokony hanana nyzany manara-penitra mihitsy ny FPVM fa tsy dinidinika adiny ray na adiny ray sasany miaraka eo ny le tanora dia miaraka eo ny ray aman-dreny sy ny vavolombelona dia samy vita ry zanako izy mopera afaka roa volana telo volana pastera ampiditra divorce zay ry amin'ny fitsarana fa misy andraikitry ny fiangonana be dia be zany tompoko ary tsy ampy amin'ny fiangonantsika tsy ampy ady andao ampiny mba manohana an'ireo pastera miofan'ireo koa tsika anisan'ny asa fikarohana ataon'ny pasteur zany amoko izy hoe tokony zao misy torolalana ahoana ny tokony afahantsika mitaiza ny tanorantsika hiditra ao anatin'ny sehitry ny fanambadiana. Eny dada afaka mametraka fanontaniana ianareo raha misy zavatra manitikitika anareo manodidina ny resakitsika teto ndao afaka manantona ianao ray aman-dreny dia mahare daholo tsika rehetra. Miraban'ny pasteur ako miraban'ny dada miraban'ny fiangonana question mba le christian sexe mba le islam filovana islam maro le pasteur fa ny islam tsy mitendroa islam ramadan tsy mitendroa amin'ny islam tsy mitendroa amin'ny islam tsy mitendroa islam be isa mitelondrora ao ve ny islam sa tsy mitelondrora mandritra ny ramadan.
tsy ny rehetrarehetra tsy ny rehetrarehetra fa misy ny hoe mahafetena dia tsy mitelindroro izy ny fifadinan'la sakafo ange raha vao manomboka miposaka ny masoandro ka mandrapiletika ny masoandro izy ny tsy mitelina neninenina mihitsy fa tsy ny rehetrarehetra no afaka manajana izany fa ny akamarony azy io zavatra ara-bojana ary rehefa misy rora-miango ao anatin'ny vavanao ho fanajana ny tontolo manodidina ihany koa dia atelina fa iny sady tsy mahavoto tany ozy ny tenin-drazantsika malagasy nefa tsy mahafaka etaeta ihany koa mino afa voavaly ny fanontanianao tsy ny rehetrarehetra kory afaka mametraka fanontaniana tompoko eny toerana ihany nareo fa tsy miakatra ety intsony dia manantony ny taletsoa mitondra ny micro aminareo manodidina ny tsy misy aleo mametraka nareo indridrindrindra ny tanora satria ny tanora ny tena be dia be latsaka ao anatin'ny fakapana ny zava-mahadomelina fa tsy manakana akory zany ny ray aman-dreny na dia mety hoe adaladala raha le fanontaniana ny adaladala fa tsy le mpametraka fanontaniana apetrao ny fanontaniana le roro ay misy itiny dada ao anontaniana momba ny roro aloha metsika ny dada ny fanontaniana mety mahavaly an'izay dia nitoy an'le sarometsika alefatsika hoe ahoana moa ny fomba azahoana azy ohatrinona ny vidiny inona sisy mba hapetreritra atsika hoe ore olone efa tena loza miantra mihitsy menamena be eto amin'ny firenetsika ty zavatra ty ndao taletso ny fototra izy io zany dia vokatry ny fahantrana efa miteny fahantrana zany eto dia tsy miteny fotsiny hoe ny fahantrana izy mandra-pahavitan'ny ato amin'ny ilany ny mahatonga antsika mamantatra an'izao zavatra zao nge nisy tonga teny aminay mpiandro tonga tao an-tranony dia pastera tsy azoko mihitsy ho afanizanako ahitako seraingy foana ao anatin'ny kitapony dia tsy fantany mivaliny zany efa maninona le zanany tsindrona roro sao dia antamasany hoe inona daholo zany ilaina fantatra ny ray aman-dreny zany alalana hoe ay reo vao manao an'izao zany ny zanako dia efa mailomailo fa mety efa tafiditra be dia be ny zanaky mpiandro efa tafiditra fa tsy fantany dia lasa efa ka gravy vao esana le tanora fa ny alalantsika an'reto andraisana an'reto ho fantarantsika hoe raha vao ny zanako zany manomboka mangalangalatra matetika foana miakatra valeur dia satria le roro na le zava-mahadomelona mantsy rehefa tsindromona dia le izy tsy maintsy ampakarina foana ny doziny tamin'izany inana azy tamin'ny misy foana za tsy roro fa tamin'izany rongony dia ohatrany hoe tsy raha ohatra zao hoe mifoka andre mandeha androany dia tsy mety raha afaka pitso raha tsy mifoka inroa mihitsy zany hoe tsy maintsy surmonter an'le dozy tamin'ny voalohany zany dia rehefa miakatra foana le dozy dia tsy manambola tsony satria mety tamin'izany mety 10 000 ny pake dia tsy maintsy mangalatra zany mba ahafahako mividy an'le izy rehefa avy eo dia za tsy tia angalatra fa satria le izy mitako be satria na te atory be fotsiny marary be ny lohako dia mitady zany tsy maintsy mitady hevitra ka tsy rarahiko na andada na mama fa alaiko dia amidiko dia zay nge mahatonga any hoe le zaza tsy hoe lasa maditra fa maditra ho azy vokatra ilay zavatra efa mipetraka ao aminy dia zay mahatonga ny pasteur sy zay manao hoe ty zavatra resantsika ty nge ka tena mahasana tsika mianakavy fa raha vao tsy zao tsika mandray andraikitra podika tanteraka mihitsy Madagasikara dia zao zany hoe azo atao ny fampizarany tony vidéo tony amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra mihitsy zay mila dia afaka manao sensibilisation mihitsy ny fiangonana amin'izay koa hita amin'ny fanjakana hoe tena misy ilaivana amin'ny fiangonana satria manakana mihitsy ny fitaran'izany zava-mahadomelina izany mihitsy koa ny fiangonana fa tsy hoe mandrarany mantsika lazainy hoe manangona rakitra fotsiny zao fotsiny efa tena ilaina ny fiangonana ilaina sa tsy ilaina noho ny fiangonana dia zao zavatra hitantsika zao nkeno anaporifoana hoe tsika zao fa manomboka miady manomboka eto dia androka an'le devoly ihany koa vetivetika moa alohan'ny ano izany any marina be ny tenin'ny pasteur teo hoe tsy ny vehivavy tsy ny lehilahy ihany no manolana fa ny vehivavy mihitsy koa dia manolana profo tsy hoe zany anaprofo zany aminareo fa niatra tamin'ny mampitandrina misy ondry tonga tao aminay esana dia rehefa esana le vehivavy izy tike zany ny tena marina tsy dia marary loatra fa kendreny zany le pasteur matanjaka dia rehefa esana amin'izay dia izy hoe pasteur ato koa marary be ato tena za mihitsy ny ataony dia alainy ny tanako zay hoe ao tsy mety za zany manao a distance ohatran'izao dia tsy manaiky ato alefa ato mihitsy alefa dia diaviny zany satria raha vao misy contact mantsy ianao tonga dia mivibre amin'izay ianao dia efa tafiditra le inona
Zangatsangana nalalaka azo farany amin'izay la zay efa misy voakanina hono izy pasteur alefasa ao atsy izy an'izany tsongina koa natao inano any tanana dia ny afarany ny antso ramatoa avianao fa misy ondry hafahafa ato am-piangonana ato vao tonga ramatoa za tsy esanao ramatoa zany ianao mihitsy ny tiako hiasa aminay ianao dia fantatro nanomboka teo hoe tsy miasa hafahafa ianao dia tsy tonga tany aminay intsony izy dia reko fa mitetitety fiangonana be le olona dia mipasteur amiraikiraiky zany ka hoe aiza resany ody esany ianao ty dia efa tratran'le tsika mantsy zao miteny hoe drogue ihany le resaka madomelona fa ny lehilahy nge raha vao mikasika vehivavy fotsiny dia efa tratra madomely le azonao tsara dia efa mivibra nandray ato le marary anao dia efa mitady amin'izay zany koa dia efa zavatra maninona zany madomely vao mahita feham-behivavy fotsiny lehilahy vao misalana ohatran'izao fotsiny dia tratra ninona lehilahy madomely davida ane tratra madomely le nitenenana an'le dekona hoe nareo raha mbola tsy manao akanjo aza mba manamboboatra altara eo ny zipon'le dekona traty ohatran'izao eto miondrikindrika manao ohatran'izao eto pino orinao mipetraka mijery manao ohatran'izao hoe ahoana ary tefa miraikiraiky daholo ny lehilahy orinao fa tratra ny zava-madomely dia zany nitenenako andramatoako ndre mandeha hoe rehefa avy mampinono hidi tsara ny akanjo masina fa sery aloha re manazavy hoe hitanaka jesosy ne eto manao zao ny termosy gaga daholo ny pino dia ozy izy moa tamin'izany hoe kaka ianao koa ny ratsaina mantsana dy izy hoe zange vadinao dia mahazaka mahitanao ohatran'izao hoe fa ny lehilahy rehetrarehetra am-piangonana tsy vadinao daholy ka tsy hoe mampinono anao dia tsy maintsy aseho eny elizy moa tsy fidy mifarotaona ny zaza tamin'izay zany koa dia efa inona koa zany zava-mahadomeliny zany dia tao arinan'izay zay namoaka hoe tsy mahazo miakatra ny altara tsony raha piomana dia manao bobo mihitsy le bobo zany hoe akanjo tsy tazana ny tratra fa tsy hoe midina be ty dia tsaka jesosy raha olona dia zikizikizikiziky tsara jesosy dia ny lehilahy mahita ny tena tsara jesosy tsara tsy tena ivavaka mihitsy any amin'izany dia efa tratra ninona zany le lehilahy am-piangonana tratra ny zava-madomelina sy mampiraikiraiky tonga vao nanaona ny toriteny tsara aloha le toriteny tao fa le mpitory koa aloha tsy ratsy ihany le mpitoroteny tao dia efa zay nge mahatonga hoe manao akanjo masy zany koa nge tsika zao mieritreritra le zava-madomelina dia le rongony eto ihany fa efa tafiditra ty am-piangonana nge le madomelina tsy rongony fa ny fitafy ohatran'izany dia efa fandeha mivehivavy miditra minana fa dia efa zavatra iny na mahita ny lehilahy fa ry jesosy izy zanak davida mamindrako miraikiraiky mandainga indray raha misy lehilahy mana hoe zay paster efa anjely be efa tsy tratran'izany tsony fa io raha vao miserana fotsiny io na raha manitra ary dia efa tratrany zava-mahadomelina zany koa zany mila itsy rehefa ty am-piangonana zany no ianarantsika tsotra tompoko toy izy paster fa raha vao mahazo micro zay mantsy dia eto an'izay ndray efa maraparana anasika angamba ty orona tsara anankiray ty no jerentsika mba fampietreretana fa dingano alohany ambambany eo tsy maneno efa marana asika tompoko tena misy vola aloha raha ity sehatra iray ity fa nadedina tamin'ny vehivavy roa varotra sy mpitsindro ny héroïne tany Tomasina ny nahafantarana fa mampidi-bola manodidina ny 4 sy 2 tapitrisa hatramin'ny 2 tapitrisa ariary isan'andro mibizina mandeha azo mivarotra iray amin'ny aferan-drongony isan'andro raha ilay tena mibizina avo lenta sy fivarotana amin'ny kalitao amin'ny karazany avo eny tompoko ny fotoana moa voafetra ihany satry foantsika mbola lavalava ny toy an'iny fampianarana iny ifandrombonanay miralasa zay ray aman-dreny mampianatra eto fa nankataka ny ray aman-dreny ny amaranana anazy mino zay fa nisy zavatra mba farafakeliny kosa mba azosika ny raisina teto mba faravarantsiny manomboka manidiny faravarany sy ny vavahanty-tsaina amin'izay iteko ty masoko ty tsy erikerika iteko ny sofoko mba tsy henoheno zava-pona tazomiko ny tanako mba tsy handrairay zay tsy tokony ho raisina rehetrarehetra ary na ny tongotro koa ary mba tsy handehany amin'izay tsy tokony alea rehetrarehetra ozy dada teo hoe za manana vahaolana efa niteneniny to ihany fa tsara dada mba manamafy any ianao le vahaolana satria tena mafy be mihitsy
no mahazo ny zanatsika tena tsy mora tompoko mitondra fiangonana zay ny mitanàna iva no mitondra fiangonana fa tena miongobolo mihitsy amin'ny fitazaina ny tanora ary io tsy miendamembavy tsy ny tanora ihany fa na ny lehibe koa raha dia efa tafiditra amina resaka mahadomelona rehetrarehetra. Marina be ny tenin'ny pasteur José Alain teo fa ndraindray na ny tena zay ao anatin'ny fiangonanao mitarika fotoana ery domelomelona mihitsy fa tandremy ihany na dia ny fomba fitafy sy ny fomba fitenitsika rehetrarehetra aza ialako tsiny satria zavatra iainana zany tompo fa so ihany ny tompo fa miaro dia dada mba amena ihany dada ny vahaolana ny amin'ny zavatra izay fa mba ny fampiresantsika teto androany. Misaotra azy roalahy teka ho azy tsika aloha. Misaotra amin'ny pasteur José Alain tonga dia direct avy za tsy mahay an'izany ka za tsy mahay. Misy eritreretana fa mba eritrereto zao zavatra anankiray zao maheno tsara ve nareo sa tiany tsara tsara ohatra izany tsara ty sa ty ty sa ty ty le mahatonga ny fanolanana nandalo teo mpiangony eto amintsika miala mitsiny aminareo raha o amfolo atoandro amfolo atoandro misy zazakely moato misy latsaky ny 12 taona ve latsaky ny 19 taona misy sendran'izay lehilahy mpanolana zay ngamba ny mahatao melona azy mpanolana misy fa tena manana aretina mpiangony eto amintsika tsy milaza ny anarany mihitsy satria tena olona ambony fa ny mahatsara azy efa maty. Marary foana raha matoa marary foana ray volana ny trano 3 volana ny hôpitaly sitrana ray volana ny trano 3 volana ny hôpitaly sitrana ray volana indray ny trano 3 volana ny amin'ny hôpitaly. Dada inona marina ny mahazo anay dia nanontany an' Jesosy tia loatra tia be loatra ny firaisana ranofa izy mivady da mpiantso azy raha anga hony raha tsy mahavita firaisana 9 isan'andro ora olona isaky ny adiny ray ane zany tsy matory akory adiny ray dia andao ndray tahatory be adiny ray dia andao ndray tahatory adiny ray dia andao ndray inona zao zany droge eny nyrety tsy mahiteny français neny be debe rehefa miteny français nareo dia azavao tsy fantatra ny besin'ny maro tsy lazaiko zavatra nlazainy teo nantany andramatoa koa za koa dada raha tsy mahavita 9 ambin'ny folo amin'ny lehilahy raha tsy mahavita mivadiko tsy maintsy mahita mianaka am'izay
toriny a lehilahy alika tsy matahotra an'Andriamanitra. Leo andeha any, leo gadrany. Faly ianao zao, faly a. Ianao no adala ho a. Inona ny asanao madama? Za tsy miasa. Firy ny zanakareo? Enina. Enina ny zanakao. Le mampiditra karama ao an-trano a, roanao any amponja. 10 taona ianao zany a tsy mandray karama. Ahoana ny amelomanao n'io zaza io? Zaza enina. Nanao ama no makorelina. Tsy anananao mihitsy ny fisainana hoe hivavaka ho an'ny vadiko a, ananatra azy a, na andefitra, ninona ataony andefitra, maninona ny elabe any amin'ny dosy any? Ianao no adala. Zao mangataka ny hafarany amelomana zaza enina. Drogue ve zany sa tsy drogue? Anareo neny ny teny momba amin'ny violona teo e? Ny tena marina io ihany le drogue mantsy zavatra ampidirina avy any ivelany koa miditra ao anaty, dia tena eo amin'ny vatana. Fa zay zavatra mahazo azay fa tena tontolo ara-panahy mihitsy zay, misy fanajanga ao anatiny a, dia fanahy vetaveta. Dia rehefa ny olona ny tafiditra an'io a, dia te hiray foana izy, lasa ohatry ny akrobe mihitsy izy amin'io. Zany hoe le fanahy zany ao anatiny, dia le mahatonga le olona mitady sigara sy toaka ane, tsy le vatany fa le fanahy ao anatiny, zay le hoe trano toaka. Rehefa le mandroaka devolo toaka amin'ny olona zany a, dia eo amin'ny kibony eo, dia eo amin'ny tratrany eo ny sigara, dia efa levina ny trano toaka, ngotana amin'ny anaran'i Jesosy, trano mihitsy a. Fa raha mbola tavelo eo zany le tranon'le tokana le sigara, dia le olona miezaka miala, dia avy eo tavaverina satria le devolo eo anatiny no mitady an'le izy. Dia le firaisana zany a, le devolo mihitsy tena devolo vetaveta, dia te hiray foana izy. Ary raha vao tsy mahita olona izy kanizaniza hitany eo satria domelona le olona, zany hoe sarony le ohatran'le lehilahy teo a, possédé am'izay le olona, dia tsy fantany intsony hoe vadiko ve ty sa zanako, fa ahetsika le filan'le devolo izy a, dia tonga dia hiraisany io satria efa maniry be anazy le izy. Dia zay mazava-toza be an'izy hoe tsy le mitsindrona ihany, fa le fanahy resantsika le hoe mahadomelona teo a, dia na zavatra jeren'ny maso raha dia efa mahadomelona ny sainy. Rehefa hoe mijery film mamofady, nefa nisy ohatran'izany nesana teny anay teny, efa nyteny azafady fa tsy hoe ratsy akory le canal, fa nyteny ianao ampiandry a, tapao io canal plus-nao io raha te ho afaka amin'io resaka pornographique io anao. Inona ny antony pasteur? Na tianao na tsy tianao raha mbola ao io a, dia isaky ny amin'ny 12 zany mitady ny kody, ovaina zany ny kody ny androany, dia mitady ndray aloha hoe firy moa ny kody le film efa fantatry ny zavandrehetrarehetra sasany ato moa fa tsy ny rehetra zay. Dia mitady an'io, dia isaky ny mijery an'eo izy a, dia mitady satria mampiditra drogué izy zany, tsy amin'le mitsindrona fa fasaron'le fanahy ao anatiny, dia mitady hapiatra n'iny amin'izay izy. Tsisy valaka amin'le hoe rehefa avy mijery vandame, rehefa mijery vandame papa miala avy akoatra ny hoe zany dia hody tsisy matahotra izy any anao anao amikoa satria ohatra ny eritretra hoe lasa inona koa izy vandame koa izy satria misy fanamfindra maka ao anatiny. Dia le devoly amin'le télé sy le zavatra inona zany tena mitsambikina miditra ao amin'ny olona, dia mety zavatra eniny tany na mety nijereny tany a, dia lasa misy devoly janga sy vetaveta be ao anatiny. Ohatra ny ty angataka reo hoe dada hoe tokony asiny eto Taninanandrano, tsy haiko na fotoana ray ihany ary, tena saina mitondra rano daholo ny olona, tsy maninona mihitsy aloha rano avy any aminy. Dia manao asa-panafana délivrance goavana be tsika, tena hoe asaina atorina reo hoe ametro tanany eo amin'ny lohanareo, samy mandroaka miala ny devoly janga ty amin'ny maso aty ho an'le lehilahy vao mandalo dia efa mipizika fa mandeha ndray le miclignon-temps izy mivadiko zay le manao ohatran'izao maso miclignon-temps ireny. Dikan'izany efa maninona izy zany efa sarony. Ny lehilahy zay raha vola saroma andeha alovan'ny vehivavy ka manara-maso efa manomboka misy devoly janga ao amin'le masony eo, dia ampianarina mihitsy hoe walao le devoly janga ngoty satria tsy ho ampy mpiandro, satria na mpiandro koa raha mety hiasa amin'ny tenany izy.
fa tamin'ny toerana nandalovana satria tamin'ny heritaona zao dia fiangonana 2 ny voatetinay tamin'ny fifadikanina tamin'ity koa zany ezahana vetety dia atao ampanaovina an'io daholo ny fiangonana hoe samy mandroaka devoly amin'ny tenany daholo satria mpiandro koa raha mba te hiasa amin'ny tenany dia rehefa mandroaka devoly janga sy fanamanambady ny olona ka eo amin'ny kibony eo dia mandoa amin'izay izy ihany miasa amin'ny tenany miala ny devoly janga ao anaty koa za tsy mila anareo tsony dia olona mihitsy zany no miteny raha vao olona te avelany mandroaka an'io dia miala ihany io devoly io fa ela fa ianao mipetraha mihitsy raha ny alika miditra ao aminay ka raha hoe olokafany aviry ho ity voaka iny fa miverina satria zay nitompotrano ary tsy mandroaka anay fa za le tompo mihitsy miala amin'izay fa tsy mila anareo tsony dia tsy miverina tsony le izy ka rehefa ianao nitoerana mihitsy manao hoe za tena leo ary devoly janga vetaveta miala atao anatiko amin'izay devina fa tsy andro mpiandro lava zao foana metrao tanana ianao mihitsy décision-nao tsy mila dia ny anjara mpiandro manampy sisa rehefa avy eo mandoa le olona dia ampiny mpiandro amin'izay mivoaka amin'izay sisa dia vetivetika dia miala eo le olona tonga dia tsy tia sigara tsony izy miala eo maloloy be izy vao mahiny fofo tsigara dia tsy te hijangajanga iray tsony fa nindro olana kely tamiko indray fa tsy fona raha miteny an'ity fa mety eto ato ve mivadiko zao ve mitsika miteny zao hatraminandroako devoly janga dia lasa tezitra indray mivadika hoe ianao dia matory be fotsiny amin'ny alina lasa lasy dia tsy fantatra ve hoe eto akaiky dia nisy taona hoe dia za hoe tsy haiko aho fa za lasatry matory be za fotsiny dia tsy manao devoir fa lasa varina zany amin'izay ka eny e za ko moa fa matavitavy raha teo dia anao mba mitsitsitsy hery any aloha amin'izany mitsitsitsia dia tena fa rehefa tam'le misy devoly janga nefa ianao dia misy taona zany dia ohatry zany mihitsy dia iray foana dia ohatrany lasa ohatry ny akoro dia nalahelo satria namango mihitsy ny tompo tamin'izay hoe raha mbola io masonao mijerijery vehivavy izy dia io ny tsy tafiditranao amin'ny fanjakany lanitra fa efa nytena hoe raha masonao ilany dia ngoto izy izy ny tenin'ny tompo zany hoe dia teny tendrombohatra mihitsy any bebaka hoe tia masoko ty efa mpiandry roa taona tamin'izany tia masoko ty jesosy tena tsy mety voafolako mihitsy miala ny devoly janga tapatapahako anaty maso any dia nioka amin'izay leko anaty masoko any ataoko leko anaty maso dia hita zany fa misy devoly janga ny maso dia misitona ny automatika fotsiny ianao zany baikony zay tiavana anao fa tena azo resena tsara io karazana devoly io ny fampanantenana dia tsy izay ny mpanafaka fa raha jesosy ny manafaka dia ho afaka tokena dia mba ohatra anay zao tsy miamby tena kosa aloha zay fa tena mba hananao zay ho afaka kosa dia mba tena mpanompon'andriamanitra mijoro so raha tompo tahin' jesosy nareo samy afaka daholo amin'ny anaran'i jesosy ento asa dino amin'ny herinandro masina ny talata masina no fotoana fanasitranan'i jesosy ny aretina rehetra za maingavy anao avy eo miana fiangonana ny am'roa sasany am'roa tsika rehetrarehetra mibebaka aloha bebaka daodaodaodaolo rehetrarehetrarehetra zay jesosy vao manasitrana laroby talaty zany tsy mifidy mihitsy nizaniza fa ny mpitarika re ihany ny miakanjo masina fa ny sisa na mpiandry na mpitandrana na iraka dia akanjo sotra daholy andohalika ibebaka daodaodaoly amin'i jesosy dia miasa izy ny talata masina io anendro fanaovan'i jesosy fahagagana be debe 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 fa tsy takatra ny sainareo reny zazakely reny mba jereo daholo rehefa ny trano fa tsisy mahalehilahy sy tsisy mahavehivavy azy ny sasany avelanao am'izao reny olona reny lehibe izy raha manambady io roahany vadiny satria tsisy mahavehivavy azy roahany ramatoko satria tsisy mahalehilahy azy adalana am'izay ny nandany vola be ary betsaka za tany amin'ny hôpitaly be fialatanana ho any hitan'izany dia amangy zay kakakaka be le tovavy kely raha be indrindra 9 taona iny ty mitabataba ty amin'ny hôpitaly ty ay dada ay mpiangoneto zany
za iresaka aminao. Nareo dokotera angamba malala zany, nareo koa mba tsy miteny amiko. Za pastera ozy a sampona, ny mahavehivavy avy ozy a tato ambany elika, ambany elika zao 12 taonjo a vao mahalala an'izany. De naty amin'ny dokotera zao a de nitatahana, de atao ambany elika ny nalaina tranonjanako rehetrarehetrarehetra any ambany tsisy ninoninona fa vao nitatahana amin'ny antsy de any nalefa. Ito ndao anao any amin'ny misy anahy itsy matsy le vehivavy anankiray, na mahavehivavy aza eo mbany fotrany kely 1 centimetre, vao ny goana be mihitsy io. Hitanao feno sparadra, ny anahy zao feno sparadra ty de ohatr'izao ny tanako fa tsy afaka mikombona. Iry any anandrotra lavitra be aty amin'ny fitombenana be ty le aty mihitsy ny nalana. De ny sasa reo ary reto indray a tondrony isa 2-3 tsisy lavaka. Problème amitsika zany. La kely koa hoe le tokateny le ray aman-dreny, jereny dady ty ohatra ny kampo kely fotsiny, nentina teto ho areny, entina eto ny vavaka satria tsy niteny le ray aman-dreniny. Fa raha mbola kely blitikiny izy, sasany ara tsisy tongotra mihitsy fa mitovy amin'ny sary bakoly io, tsy hita, tsisy mahalehilahy, tsisy mahavehivavy, tsisy fehany, tsisy tongotra, voateraka enim-bolana. Saika nakapoko amin'ny tany mihitsy ty pastera ohatsy vao enim-bolana ty, raharaiko iny na raha maty any aza. Mpiara-miasany an-tany disy ny teny hoe mba ento any Taninanandrano e. Mpanao mazy io no ranga io. Zao lazaiko andry, zao vavaka atao. Na mpanao mazy na tsy mpanao mazy, na inona ny Andriamanitra randrena tandrana vaty na azy na tsy rarahako zany zao vonjeo azy Andriamanitra randrena toandro. Talata teto, larobia niasa ny mpiandry, alakamisy zay leneleny any Jesosy a, raha tsisy ninina ato a akapoko ty zazy ty, ny sokafana complet daholo ny feno.